Isorantsika ilainary no ny nanomezany andro vaovao indray amin'ity talata 7 mars 2020 sy 2020 ity ary dia manantitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy tsy ankanavaka noho izany andro vaovao nomeny ilay nahary izany. Na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia hananterana izay arabo mba ampirarintso izay. Arabaina manokana ny vehivavy rehetra maneran-tany, ny vehivavy malagasy noho ny natratrarana ny andro lehibe ho an'izy ireo, Journée internationale des droits des femmes. Ary akoatran'izay ihany koa dia arabaina manokana ny ray aman-dreny, reny, neny lalao ravalomanana satria dia manana ny maizy azy sy ny toerany eto amin'ny firenena ihany koa izany renim-pianakaviana izany dia tsy izany fa ineny lalao ravalomanana. Akoatran'izay dia maro ireo hetsika maro samihafa entina anamariana ny antsoina hoe valimars raha ny maneran-tany na ny eto Madagasikara ihany koa, fa ny amin'ity indray mitoraka ity aloha zany hoe ny tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia ifatohan'izao tontolo izao kokoa ny fifamatorany vehivavy amin'ny resaka tontolo iainana izany satria dia tsy afa-miala ao anatin'izany tontolo iainana izany ny vehivavy maneran-tany raha ny nambaran'ny firenena mikambana izany. Aorianan'ny fandraisan'ny fanirina zafimanantany ny solombavambaoka voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faha-efatra ny député kolonely Rambo izany dia idirantsika landalina kokoa ny momba n'izay hoe zon'ny vehivavy izay, fa ny tiana tenenina fotsiny dia izao: ny valimarsa tompoko dia misy isa-taona, fa ny fanehoana, ny fanajana an'izay hoe hevitra fonosiny valimarsa ny amin'ny resaka zon'ny vehivavy izay no tena zava-dehibe, fa tsy sanatria hoe resaka fanamariana fotsiny, tsy sanatria hoe resaka daty ka tsy maintsy lalovana, fa ilay hetsika sy finiavana ho an'ny isaky ny firenena tsirairay eto ambonin'ny tany no tena zava-dehibe. Ny loha-hevitra ny miovaova isa-taona na ny thème izay mpanjinina, fa ny atao hoe fanatanterahana ny fanajana ny zon'ny vehivavy izay no tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay izany, ka dia ho hitantsika eo moa zany ny fandehany ho an'ny fanajana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara manahoana amin'izao 2020 sy 2020 izao. Araka ny nambarateo dia moa idirantsika ny momba an'izay rehefa aorianan'ny fandraisana ny député kolonely Rambo, fa mbola misy ihany koa ny loha-hevitra hafa izay ho resahana eto ao anatin'izany rehetrarehetra izany, ka ny teny izay ambara aminao fotsiny teny hoe mba hahafahanao maharaka hatramin'ny farany ny miara-manonja amin'ity valimarsa 2020 sy 2020 ity, tsy sanatria hoe fotoana very fotsiny na sanatria hoe tsisy atao fa ndeha nalamoamo aloha ka naraka amin'ny fandaharana, tsia, fa ny zavatra tolotreto dia mba heverina fa mba hitondra soa sy mba hibanjinana ny tsaratsara kokoa ho antsika mianakavy, hitsonjovana ny ho avy mamirapiratra ny taranaka faramandimby na inona zavatra sedraina amin'izao fahasairanana iainantsika izao. Miaraba ny fanirina zafimanantany Ndawary. Ya, de miaraba ny rina ihany koa sady miaraba nireo teknisiana miara-dalàna amintsika zany naizanaiza toerana misy azy ireo, de manolotra ny kokoa andreo namana zay nagataka izany, indrindra ny namana ny Nosy Be Elville, ny namana any Ambanja, any Andapa, any Ambilobe, izy ireo dia tamina toerana ray no ny antso de napita sosikevitra maro samihafa tamintsika sady napita ny vaovao, de ararotina ny miaraba antsika takin'izany ihany koa ny namana any lavidavitra any, tsy aiza moa zany fa ery ny commune any Toamasina, any amin'ny district ny Toamasina faharoa zany any Ambodisaina any, dia miaraba ny monsieur Razon sy ireo rehetra zany zay manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Maromaro ny zavatra ho resantsika ary ho fakafakaitsika amin'ity andro ny talata faha-valo ny volana marsa 2020 sy 2020 ity. Manakaremba avao tokoa Madagasikara dia hitondrantsika la fimpanadihadiana samihafa izany rehetrarehetra izany.
efa nambarandrina teo ny amin'ny hoe andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ny andro anio zany de arabaitsika manokana ianareo andrem-bavilanitra zay tafaradalana amin'ny miara-manonja ary ianareo ihany koa zay manaraka sy tsy tafandrimandry amin'ny raharaha-pirenena etona dia tiako ny manamarika zany fa misy ny fizarana kolotsaina ho ataon'ny vehivavy tiako Madagasikara eny amin'ny QG Belair zany manomboka amin'ny sivora maraina teo zay mifantoka indrindra amin'ny politika sy ny fampandrosoana ka anasana antsika rehetra amin'izany fiofanana sy fizarana traikefa izany mba ho avy amin'izany fankalazana ny andron'ny vehivavy sady fizarana kolotsaina izany akoatr'izay moa zany ny mahazatra antsika de hoe andron'ny vehivavy fa ny fomba fiantso azy de hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy zany hoe am'ireo fankalazana 7 maneran-tany zay napetraky ny firenena mikambana zany de anisan'ny ray malaza ao anatin'izany ty andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ity satria moa misy ireo fankalazana maneran-tany sy iraisam-pirenena zay napetraky ny firenena mikambana dia misy daty samihafa izy ireny fa ty 20 marsa ty dia tsy latsa danja mihitsy ny amin'izany tsy mbola misy aloha zany ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy satria mbola tsy voasorotry ny firenena mikambana zany fa ho an'ny zon'olombelona kosa dia misy zany rehetrarehetra zany ho an'ny ankizy de misy zany rehetrarehetra zany fa miavaka kosa nefa ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy mananjanja ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ary mananjanja ny vehivavy eo amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany mihitsiny zany miainga eo anivon'ny ankohonana ny tokantrano mandeha eny anivon'ny fokotany miakatra eny anivon'ireo sehatra asa samihafa ho tonga firenena satria ny reny moa de avy amin'ny hoe firenena de avy amin'ny reny zany ka izany rehetrarehetra zany no anaovana ny fankasitrana ho anareo andrem-bavilanitra zany manaova fety mahafinaritra tahaka izao any amin'ny faritany rehetra any dia efa somebisebo ny vehivavy manao an'lay teny manao lambahoany manao an'lay karazana dia samihafa dia mivorivory dia mifety dia miara-mihinan-kanina dia ao ndraindray manao fifanankalozakevitra ao no manao fifampiainona fizarana traikefa-ra-piainana zany rehetrarehetra zany fa tandremy tsara fotsiny ny manao mamy be androany satria matetika koa tsy afa-misaraka ihany koa le fetifety sy le resaka alikola zany dia tandremy le manao mamy fa mba somary atao fitenena zay molomolo le izy mba isongadana tsara ihany koa le vehivavy mahay mitondra tena zany ianareo andrem-bavilanitra zany mbola iresaka an'izay zay sirina rehefa avy eo rehefa aoriana député Rambo fa efa eto akaiketo ny député Rambo zany zay miara-dalana amintsika satria moa talata ny andro dia efa eo izy zay iaraka amintsika eto mino fa manakambara betsaka ihany koa izy amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay miarabanao tompoko miarabanao faniry dia miaraba ny namana rina teo koa ary miarabantsika rehetra mpanjoy ty fandaranty na ny eto atoerana na ny ampitandranomasina any manaraka ampanajany sy ampifaliana izao tao hoe tafasidinika itenenana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ato amin'ny onjam-peo an'ny MBS sy Radio Mada ary ny amin'ny fahitalavitra dia mametraka zany fiarabany zany ho anareo teknisianina koa manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isika nanomezana antsika ny androandry izay isaorana azy isan'andro satria araky ny fitenenana hoe isika de volovary n'Andriamanitra ka rehefa tiany alaina de alaina rehefa tiany ajanona de ajanona mbola tiany isika mbola meny fitahiny de mbola tavajanona eto ka dia isaorana izy mame an'izany fahasoavana lehibe zany ho antsika rehetrarehetra manarak'izay dia ao anatin'ny fiarabana teo namana faniry dia ara-pahineto ny vehivavy rehetra ny andrem-bavilanitra rehetra malagasy any ivelany na eto atoerana na any ivelany nahatratra izao araky teninao teo hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izao andro lehibe tokoa io satria
dia mametraka tokoa ny atao hoe ny anjara toeran'ny vehivavy a eto amin'ny firenena. Arabaina manokana ianareo vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny boriboritany faefatra eto amin'ny tany sy ny firenena satria dia manana anjara lehibe tokoa nareo eto amin'ny fiainan'ny antoko ka dia tsy ho adosoana anjara am'zany a fiarabanina tratrarina zany maro sy zany ary araky ny fitenenina moa hoe ny vodena tsy amiangaloha dia arabaina manokana eto ramatoa ineny Lalora Valomanana zay première dame tamin'ny andro nitondrany filomarika Ravalomanana ary mbola renim-pianakaviana raha mitoerana misy azy am'izao fotoana zao ary nisany renim-pianakaviana maha izy azy raha alahatra am'ireo première dame zay efa nitarika ny tany nitondra ny tany sy ny firenena teto am'ty nosy Madagasikara atsika ty de arabaina manokana ary arabaiko manokana eto satria tamin'izy bentanany n'Antananarivo de ny tenako zao no lefitra voalohany a niaraka tamin'ny tao ka de arabaina manokana eto izy am'zany toerana lehibe sy am'zany anjara andraikitra lehibe ny tazominy teo amin'ny tanàn'Antananarivo en tant que premier magistrat de la ville zany ka dia miaraba manokana neny Lalora Valomanana. Miaraka ny teninao tao faniry dia manana ny toerany tokoa ny vehivavy ary raha teny am-piandohana de fa tsy misaraka amin'ny fiainan'ny lehilahy ny vehivavy satria dia raha natao i Adama dia tsy nety Andriamanitra hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery fa aleo izy anaovana vady sahaza azy dia nalaina ny taolatehezany i Adama dia natao i Eva de lasa olona anakiroa zany ny tao am'sahany edena lasy vavy de Adama sy Eva hatram'izay zany de fa tsy misaraka amin'ny lehilahy ny vehivavy ary manana ny toerana misy azy ao am'ilay paradisa ny vehivavy. De raha jerena ihany koa ny ao anatin'ny amin'ny ohabolanao de misy hoe lova tsara indrindra ho an'ny tokantrano ny mahafananana vady endry vehivavy zany. Vehivavy endry ao amin'ny tokantrano tsy voboasana eto zany fa de fa mazava be angamba zay zavatra zay ho an'ny ho atsika hoe aiza ho aiza ny toeran'ny vehivavy amin'ny fiainana ray manontolo mihitsy ny hatramin'ny narinana zao tontolo zao narin'Andriamanitra ny izao tontolo zao ary ao amin'ny ohabolanao ihany koa no mbola misy ihany koa ary mety mifantatry ny rehetra satria rehefa mitoroteny ny any am-piangonana ny any amin'ny eglizy rehetrarehetra any dia mametraka foana hoe mampatanjaka ny lehilahy anankiray hozy izy dia ny fananana vehivavy endry mpanolontsaina ao arinany ao ary de marina tokoa zany rehetrarehetra zany ary raha jerena ny fiainana am'izao fotoana zao dia tsy afaka miala am'zany ny lehilahy satria de atao hoe ny vehivavy atao hoe mpanolontsaina manokana ary voalohany ao tokantrano manomboka ao amin'ny tokantrano zany dia ny vehivavy manana an'zany toerana sy andraikitra zany de manoro hevitra ny vadiny izy amin'ny tondrana ny tokantrano manoro hevitra ny vadiny izy amin'ny tondrana ny raharam-pirenena raha manana andraikitra am'zany ny vadiny ary manoro hevitra ny zanany izy hitondrany ny fiainana. Matetika ny lehilahy somary voateniny zay hoe mbola sahirana fa dia ny vehivavy ny tena metsoroka an'izay rehetrarehetra zay satria zay nefa nanaovan'Andriamanitra azy satria zay nanaovan'Andriamanitra azy anotsaina satria tamin'ny voalohany de va hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery ary ho atsika kristianina moa zay hoe taty amin'ny taona 0 zany de tadidio fa Marie Virgile zay niteraka ny Jesosy Kristy vehivavy fa tsy
lehilahy de mazava be zany a ny asina sy ny toerana misy ny vehivavy a eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka tsy asiany adevitra tsony zany zavatra zany a fa tena manana ny asiny sy ny azana ary ny toerana zany a ny vehivavy a nanomboka hatramin'arinany zao tontolo zao ka zao erantsika zao am'izao fotoana zao moa de fa iraha malala fa raha jerena ny hoe aiza ny toerana ndraikitra misy ny vehivavy a dia isika am'izao fotoana zao no manao azy arakarak'izay ianatsika eto a zany hoe raha jerena zany jerevo ohatra misy ny filoam-pirenena vehivavy misy ny any amin'ny président ny commission européenne zao a de vehivavy Christine Lagarde atao a présidente ny FMI vehivavy ministra eran'izao tontolo zao a misy vehivavy ary any amin'ny atao hoe toerana enjana mihitsiny a no asiana reny olo reny a tao Allemagne zao de Angela Merkel jerevo a ny toerana misy azy ka dikan'izany zany a dia tsy edina hevitra ny misy amin'ny vehivavy raha tanjaka mety hoe resitsika lehilahy izy a fa eo amin'ny fanaovana zavatra sy tena atao hoe iankinana zavatra anankiray raha tena ho vita tsara de aleo manao ankinana amin'ny vehivavy zany a fa isika lehilahy de indraindray araky ny fitenenina hoe kalitala mikalitalita manao vazivazy de sérieux loatra de any tena ametrahana n'izay zavatra zay ka ara-paina manokana eto ianareo Andriambavilanitra am'izao fahatongavany valo mars zao a fa dia Andriamanitra manakaripasoavana tompony ainany ame anareo ny fahasalamana sy ny hery ary ny tanjaka ahafahanareo mandraikitra zany adidingeza be ataonareo zany a andreketanareo zany a mialany amin'ny dokantrano mialo amin'ny ankonana eo amin'ny asa manandraikitra ny ampiasana rehetrarehetra any a eo amin'ny antoko misy anareo satria tady tsara fa ny antoko de manana toerana ngeza be ho an'ny eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny vehivavy koa de ao anatiny zany antoko zany a de ho anareo ministra sy mpitondra rehetrarehetra dia mena zany tondrana zany tombavaka zany a mba homen'Andriamanitra fahasalamana sy tanjaka sy hery a mba ahafahanareo manatontosa ny antitsy mandraikitra anareo zany ary ho an'zyreo Andriambavilanitra ka amiko vilavila de tondrana hoentina mbavaka amin'ny mafia mba andeha amin'ny lala mahitsy amin'ny andraikitra saninareo tsirairay avy any zay angambany amin'iny faniry fa dia omenanao ny fitenenana fa raha lava loatra manjary so mandray ny asan'ny pastera Sirmopé reto a dia aleo omenanao ny fitenenana eny ary de feny de feny zay nambara ny député Rambo Salama Emilien teo zay na député Rambo colonel Rambo araky ny fahafantarantsika azy teo amin'ny sehatry ny andraikitra teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ihany koa zany resaka moa député Rambo teo ny am'ireo vehivavy mandray andraikitra eto ambonin'ny tany de anisan'izany efa nandray andraikitra ary nanana an'izany tanjan'izany ohatra ry Condoleezza Rice zany zay secrétaire d'État américaine efa nanana zany andraikitra lehibe zany ry Dilma Rousseff zay filoham-pirenena brésiliana nanana andraikitra lehibe prime ministre niady ho an'ny zon'olombelona niady ho an'ny resaka fandriampahalemana ary tonga prime ministre ry Aung San Suu Kyi tamin'ny Birmanie ary anisany zay manana ny naizy azy teo amin'ny fomba fanaovana politika kanefa nisy nitifitra tamin'ny Pakistan tany ry Benazir Bhutto vehivavy daholo zany resantsika zany ary am'izao fotoana zao moa de fantatsika tsara mandeha ny fifidianana any Frantsany am'izay ho filoham-pirenena amin'ny fahafolo volana avril no tanterahana fiodina voalohany ka am'ireo candidat 12 de efatra no vehivavy ao anatin'izany ary tafiditra ao anatin'ireo hoe favori eo amin'ny lalina faharoa manarakaraka ny Emmanuel Macron zany na i Marine Le Pen na i Catherine zany ao anatin'izay adevitra zay misy amin'ny hoe Eric Zemmour fa miovaova eo ihany lay fandeha andrara zany fa Valérie iny mihitsy ny anisan'ny resahana teo tena manana fa tsy Catherine moa zany tiako tenena ao anatin'izay ka
zany tena hoe mandray andraikitra le vehivavy ary mijoro ry Marine Le Pen na de efa intelo sa ny efatra ny latsaka ara dia mbola mitazona tsara le fotikeviny ary eo atrany le larana misy azy manimbo ny anarandray zany na de misy somary semban-drahona kely fotsiny ihany ary hoe niesiny zany niesiny zay mitondra ny anarana Le Pen de manohana ny Eric Zemmour de somary mampitsimbadika kely ihany ny antotanisa zany rehetrarehetra any sehatreretra-pirenena zany milo fatatsika fa eo amin'ny tontolo vehivavy ny endro kely fotsiny eo amin'ny tontolo vehivavy maneran-tany de fatatsika fa voahongana ny fanjakana tany Afghanistan de ny Taliban no mitondra de ny zony vehivavy rehetrarehetra any Afghanistan zany dia afaka teo ampelantanan'ireo vehivavy dia vehivavy mipetraka ao an-trano, vehivavy tsy miasa, tsy mahazo manolotra fandarana, vehivavy tsy mahazo mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, tsy mahazo mampianatra, marobe ireo vehivavy izay afaka taminy ny zony any Afghanistan zany ny amin'ny fidiran'ny Taliban zany. Tsetsatsetsatsiaritra zany rehetrarehetra zany fa atsika moa eto de miresaka ny fiainan'ny firenena ny hanomboako azy angamba député Rambo satria ianao moa zany anisany manaraka kaiky ihany koa elaela tsika tsy nresaka ohatra ny variana ny ady tany Ukraine sy tany Russie de adintsika kely ihany indraindray le resaka Covid ary de tena mahagaga tokoa teto ambonin'ny tany fa vao mipoaka ny ady de ohatra ny adiny tanteraka le adiny Covid-19 fa ny tena voaresaka be de any Hong Kong any am'izao fotoana zao eo amin'ny 10 000 20 000 cas par jour eo zany no mbola iaran'izay Covid-19 zay eto amintsika moa zany de somary efa hoe milatsadatsaka kely le tranga zany fa tsy de mbola milatsaka makaiza moa zany fa mbola misy any reo maty misy reo forme grave ary misy any reo mbola positif zany ao anatiny reny testa samy hafa ireny raha ny vaovao isan-kerinandro fatatsika de zay angamba ny tsara ihany mba ifampiresatresana kely amin'ny député Rambolo mialohan'ny idirantsika amin'ny loha hevitra mahakasika ny fiainan'ny firenena. Ya marina zany faniry fa alohan'ny amaliko anao am'le resaka momban'ny Covid-19 toa de toizako kely le tsetsetsetsatratra satria rehefa mandeha makatiny tena dia efa fantatry ny olona hoe ny talata de fa misy embuscade eny an-dalana eny zany miandry efa fantany na ny tomobile na ny ora fandehanana de miantso ny mpitondra fanjakana ary asanareo zany fa tsy asan'ny solo-mafam-bahoaka fa rehefa le vahoaka mandeha makany amin'ny hofokotany mitaraina ny zavatra tsy mety eny amin'ny fokotany dia mahazo vavaratsy ary mahazo atao hoe hopareny mihitsy ny angamba anaovan'lay sefo-pokotany satria lay sefo-pokotany dia sefo-pokotany tsy novidina fa sefo-pokotany no tendreniny nisy ny atany par le biais ny préfet sy ny district zany ka eto zany de fa mba miteny aminareo mpanatateraka fa de mitaraina mihitsy ny eo fokotany lamivato sy anozato atsinanona faharoa no ty fizarana resaka vatsitsinjo tia ho an'ny trabona fa rehefa jerena li zany de tsy arakaraka ny vava be nataony mpitondra nataonga gouverneur nataony prime ministre sy ny filoham-pirenena fa tsy anavahana olona ny famonjenany olona am'izao fanampianany olona am'izao amin'ny ateraky ny tondratrano zao fa tsy anavahana tokoa fa zay rehetra tafiditra ao anatin'izany dia mahazo indrisa nefa fa dia mbola misy fokotany hatram'izao tsy mbola nahazo an'izany mihitsy natondraka ny rano na tamin'ny andron'ny Covid de misy fokotany tsy mahazo ary raha mahazo ary dia atao hoe raha mihoatra ny fokotany sasany de misy atao fokotany alabiko alakobika tsy tiako tare reo fokotany anankiroa reo zany no teneniko eto ary dia mahafaky maly moa ny tena fokotany lamivato apasika zany dia nijoro mihitsy satria mbola tsy nahazo an'izany fa raha mahazo ary de zay olona fatapatatry ngal lehibe amin'ny fokotany zay olona mitovitovy fireana aminy zay olona mitovitovy miaraka prevrevy aminy
zay olona mitovitovy akanjo aminy zay nomeny fa le olona tenao anatin'le fasairanana tenao anatin'le rano ary mivoaka atao amin'ny fahitalavitra atao mihitsiny ilay rano maitsomaitso ohatran'le olona dia tsy mba misitraka an'izany le vahoaka fa ry amin'ny atao hoe tsy tokony azo an'izany no tafiditra anaty lista meny lehibe amin'ny fokotany io problème le lehibe amin'ny fokotany tsy voatendra ary problème am'izao fotoana zao satria tsy malala le tena olana eny amin'ny fokotany ilay lehibe ary manao ny vahoaka tsinitsina satria tsisy raha reny zay feon'ny vahoaka zany satria ny administration no nanendry azy de zay tiany atao tsy fantatra tsonotrio moa zay ataony eo fa mialatsiny amin'ny fitenenina so de sanatry zany ka hoe lehibe amin'ny fokotany mandoa écolage tonga de mahitsy be so sanatry zany hoa lehibe amin'ny fokotany mandoa écolage de afaka manompa olona amindreny ny ary tsy afeniny zany fa ny amin'iny anosopatrana sila vato iny dia enjakenjana vahoaka amin'iny ary rehefa tezitra tonga de fa arak'izay ka so de sanatry zany izy zava-dozy hitranga eny dia eo nareo voagaga ka aleo misoroka tozay mitsabo ary zany dia vokatry ty constitution tsisy ilana azy ty izay constitution mametraka hoe ny maire de tsy afaka amin'ny manendry lehibe apokotany fa ny amin'ny administration aiza koa ny mifandeha am'izany de olona tsy afaka niary asa mandrakizay mihitsy ane zany de mba tokony mba heritreritra ny mpitondra fanjakana am'zany ary miantso zany ny zava-misy ary tsy eo amin'ny boribory tamy fa efatra ihany fa reto Antananarivo ville na efa eto amin'ny périphérie Antananarivo de fa manana zay problème amin'ny fokon'olona zay ny chef-pokotany ka tokony mba heritreritra ny mpitondra zany efa nyteny rano maloto ateo de eto amin'ny fokotany ouest akadimbahoaka atao am'le hoe secteur 1 atao Anjanakola dia misy atao hoe canal JR zany amitondrany rano avy any akadimbahoaka mandalo 4e maray manontolo iny de mandalo eny amin'ny premier arrondissement mivoaka any amin'ny 6e arrondissement de eo am'le secteur 1 atao hoe Anjanakola ty no tapenan'ny apipandray lalana tokony lakan-drano tokony andehanan'ny rano mivoaka ty am'le faritra de dobo-drano am'izao le Anjanakola io zany miala eny amin'ny fasankarana mandrapatonga ty akaikin'ny fokotany ty akaikin'ny record radio record zany de tondraka ao dia ny aretina mamango ny loto ao anatiny de tokony mba heritreritra nareo mpitondra fanjakana hoe zavatra zay ary miteny aho eto hoe ze chef-pokotany ka tsy aninina tsy manao ny asany de esory fa manadala ny fiainam-bahoaka ary mampijaly vahoaka ka tsy ekeny zany zavatra zany ary za de miteny eto fa rehefa misy fitaraina vahoaka ohatran'izany de tsy maintsy miaro ny vahoaka ary za tsy maintsy miaro ny vahoaka foana fa tsy aro ny chef-pokotany izay manompo vasa any fa tsy manompo ny vahoaka ka zay zany de fa tenenina aminareo zay tsetratsetsa tsy aritra zay satria dia mampalahelo ny vahoaka efa atao hoe fo ray volana nandehanany ana eo amin'ny rotokom-bolanao tamy Batsiray dia mbola tsy ritra foana ny am'izay secteur teneniko zay sy neny amin'ny lamy vato apasika de tokony heritreritra nareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao nareo amin'ny gouvernement iza ny tompona andraikitra am'izany mahavita ny asany sa tsy mahavita apetraka aminareo zany fa rehefa tsy mahavita de esory fa tsy ianareo kory no tompona fa ianareo tokony anompo ny vahoaka zay ngamba tsiaritra hatramin'iny namana vaniny fahiditra am'le resaka covid teo le covid marina dia adinodino ary lasa zatra an'izay malagasy am'izao fotoana zao androany maraina alohan'ny andehanako dia nandeha kely teny amin'ny
tamin'ny enina mahery teo tonga teny amin'ny fokotany ampefilo Ambodirano de nanisa mihitsiny a par tranche de 5 zany eo amin'ny olona 50 enina manao kasibosy de am'izay enina zay a mbola misy aza manao an'le kasibosy atao ny orona vela tsy tapenana fa ny vava ihany de tonga zany de efa mametraka hoe lasa ohatran'ny tady ho fiainana andavanandro ny raha malagasy ty covid aty inona ny antony tsy ampy le fanetanana ataon'ny mpitondra fanjakana tsy ampy ny fidinana ifotony ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny tokony anajana an'ireo geste barrière rehetrarehetra reo efa nisy efa nivazavazatsika teto nitabatabatsika teto ny hoe tsy midi ny fotony mihitsy ny fanaovana vaksiny fandraisany fofaty ve olona zay vao izy de mbefa mba nandray lesina moa le mpitondra zany fa ndray andro taorinan iny a de efa nandeha zany ary eny amin'ny fokotany eny aminay eny tao an'iny de teo amin'ny fokotanytro mihitsy any no mipetrahan'le fanaovana vaksiny ary naharitra 3 andro izy teo a niodina moa ny tena nijery a de fa misy any fokotany manodidina fa tsy vitany hoe le vaksiny fotsiny fa de mila hidinana mihitsy ny ateneny nisakeny amin'ny secteur rehetrarehetra eny hoe aizany fanajana ty geste barrière ty satria tadio fa ny vaksiny rehefa maromaro mahavita vaksiny a dia izay fatao hoe ho azo le hoe immunité collective fa raha mandeha eny an-dalana eny ianao a ka tsy manao kasibosy a de mipiti-doranao iny mety hipitika any am'le olona zay tsy manao koa de mety amindra aretina raha manao kasibosy ianao a dia kely ny chance hoe tsy avoazan'le olona fa rehefa tsy manao ianao a de zay le izy ka ny zava-misy am'izao fotoana zao dia ohatrany tsy rarahin'le malagasy le izy a satria tsy ampy le fanetanana atao tadio anefa fa tsy adalan'ny manapaizana vahiny no miteny hoe la routine est une maladie qui tue lentement zany hoe ny fahazaran'io a dia aretina mamona anao moramora ka zatra tsy manao kasibosy ianao de fa zatra an'iny de tadio fa tsy mampilazo covid-19 a de mety ho tratra ianao a ary am'izay fotoana zay raha mbola tsy nanao vaksiny mihitsiny ianao a ara kelikely ny hery fiarovanao aminao a de mety ho tonga aminao lay forme grave ka eto a zany de fa mampitandrina ny olona aza zay tsy fahaizany ty mpitondra fanjakany ty manetana ny fahakamony midiny eny amin'ny secteur eny amin'ny fokotany ny tsy fanatanterahana ny toromaritro mena satria hoe zay tsy manao kasibosy a de ahosazina ohatran'izao tsy misy an'izany ary mety zay mihitsy mahatonga ny olona tsy manao le kasibosy satria neny ty fanjakany ty a dia vavany ohatran'ny ari-dabebaka fotsiny ny zavatra atao a fa tsy misy fanaraha-masona kely aza ny zavatra atao mba anarahana le lalàna sy hosoa amin'ny vahoaka ka za zavatra zany no hitenenako eto hoe ny tsy fanao ny tsy fiedina am'ty covid-19 ty a dia fahavoazana ray lavaka ho an'ny tenanao izay mora andraisan'ny aretina izay atao hoe tsy de tsara loatra ny atao hoe ny hery fiarovana satria mety vo andairan-kely ianao vo voavoany serikery de tonga de mety tonga dia andehany am'le forme grave satria le hery fiarovana sakavy efa raha malala ny vidim-piainana am'izao fotoana zao ny ovy efa miakatra ohatrinona ny vidiny ny zavatra mba hitondra an'izany hery zany efa tsy voavidy tsony ary ny tena aloha zara dia misy an'ty ady any a Ukraine zay fanandranany amin'ny Rosianina ty zay fampijaliana ataon'ny Rosianina ny Ukraine ty satria Davida sy Goliath ny miady dia eritrereto hoe fa tsy mijanona amin'ny fotony fa misy fiatraikany aty amin'ny fiainantsika ray manontolo na amin'ny vidin'ny vary
tiako teneny mividy mivary de raha izy fotsiny le ao amin'ny tsirana tsambo a Tomasinao dia raha vao mijanona andray andro ny sambo ao a de efa mandoa ray tapa 200 millions d'ariary isan'andro de trereto am'izany fa efa misy sambo mijanona efa roapolo andro ao de ohatrinona ny vola tsy maintsy aloha am'izany de le vary makaiza isika vahoaka ihany no miantoka amin'ny fifidian'ny no atao hoe miantoka ny manitsina mibanga ozy izy ny fitenenana fa tsy mifanjakana mihitsiny isika vahoaka satria de ampiakariny mividin'io nefa ny am'zao rehefa tsy zaka ampiakariny mividin'io de mba miaina indray le zavatra tsy tokony mba hovidianaria atao mba azahoana an'le hery fiarovana sy mba tsaratsara le équilibre am'le resaka sakafo zany ka tiako tenenina de hoe tokony hitandrina antsika amin'ny covid io satria misokatra koa zao ny espace aérien-ny rento Madagasikara zany misokatra ny lanitra zany hoe ho avy eto daholo ireo mpizahan-tany rehetrarehetra reo a hijery hoe manao ny Madagasikara eo a inona ny zava-misy any tadio anefa fa reny olo reny na navita vaksiny azy mihoatra lavitra no isika de tadio a fa misy any atao hoe porteur sain misy any zany zavatra zany tonga eto ny sambo tsy maintsy hitondra koa reny olo reny itsika eto nefa kamo manao vaksiny dia ny olona avy any vita vaksiny ma porteur sain de mety amindra amin'ny olona tsy vita vaksiny de makaizy tsika eto tadio tsara koa nefa fa ny fizahan-tany de anisany mitondra pahany lehibe amin'ny fidiram-bola eto Madagasikara vola vahiny ka ho atsika zany a dia lame double tranchant io covid-19 io lame double tranchant ho an'ny fizahan-tany io covid-19 io lame double tranchant ho an'ny toekaretsika malagasy a io covid-19 io miditra ny olona mavita ny vaksiny misy vola miditra ho an'ny fizahan-tany miditra ny devise izy ny fitenenana tsara zany fa tadio nefa fa nohatra am'izay de misy ny aretina izay hoetiny koa ny covid tondra an'izay aretina zay de io aretina io nefa tsy fantatritsika hoe inona marina aneto fa hatram'izao araky ny tenenina teto mbola tsy naheno za ngamba mety tsy maraka fa mbola tsy naheno a hoe efa tonga eto le appareil de séquençage ve efa tonga eto ve fa alalana marina hoe inona ny karazana aretina covid eto mbola mijanona an'lay brésilianina ve mbola mijanona an'lay Afrika Atsimo ve mbola mijanona an'lay anglisy ve mbola mijanona an'lay covid dada be ve sa efa tonga eto nga omicron tsy mbola naheno hoe efa tonga io appareil de fa afaka mijery an'izany tsika fa de hoe zao fotsiny covid a misy fotsiny eto efa nieny izy ahoana moa tsy hienako zay andaingana amin'ny malagasy ane andaingana fa raha tena tazomina raha tena anaovana ezaka ny fanaovana an'io test io ka hoe ray alina isan-kerinandro rangany ndeha atao de hitao marina hoe zao ny pourcentage ny olona voan'ny covid fa neto amitsika miena isan-kerinandro de mienako io de efa vita ny covid e zao io de hitako izy le jamba zay maino le vaovao matsy le jamba de efa jamba izy maino le vaovao de hitako zany hoe zavatra tsy marina nomeny atsika ary zavatra tsy isy hoe miena zany ny tany voan'ny covid eto satria ahena de ahena ny testa atao raha ray alina izy teo aloha zao efa ny amin'ny 3 arivo ka raha 3 arivo ve nijerenao oloatra tongotongo de tsy ho 300 no hitanao na ho firy no hitanao fa raha tena mijery an'izany a ny mpitondra fanjakana ka tena sa ilaza marina hoe voafe atsika ny covid efa traratsika mipika de tokony tazomina hoe atao ray alina isan-kerinandro tia dia vitao ny tahan'ny olona voan'ny covid fa raha manao an'izay mifanjakana raha sa manao an'izay de afaka miteny hoe voafe
fa rehefa tsy samanao an'izay mifanjakana de aminay amiko de mbola lainga foana anao fafa amin'ny olona ny am'ty resaky covid avoaka isan-kerinandro ty zany ka eto zany de miteny amin'ny vahoaka hoe tokony tsy hovarim-barina isika fa rehefa tonga reo mpisanotany be deabe reo a dia tsy maintsy misy aretina tonga eto a nga omicron io zany lay atao hoe variant tena malakilaky de mifindra ary sady mamono mafaty koa zany ka miteny azy zany amin'ny isika hoe aza de varim-barina loatra fa de ataovy vaksiny ary tsy misy afa-tsy mivaksiny ihany vaksiny ihany teneniko covid za ny CVO zany a za de tsy miconseille an'zany a fa de ny amin'ny vaksiny ihany CVO zany mbola ny olona miakatra tension hoe ny olona ohatran'izao a sady ato anatin'ny fanahirana efa tsy nandraiky an'zany hatramin'ny voalohany satria resaka bizina familialy no zavatra io a no anatin'io de zay a tsy manaiky an'zany a bizina familialy zany fa dia miteny aminareo vahoaka hoe ny vaksiny ihany no atao edina am'ty covid-19 ty a fa io ihany no afahanao miaro ny tenanao afahanao miaro ny fianakavinao afahanao miaro ny mpiaramonina aminao a ary afahanao mbola miaina raha ohatra sanatriny zany a ho tonga zany zavatra zany a fa tsy tsika na hoelana hoaingana de tsy maintsy mbola hiaraka amin'ny covid fa aza mieritreritra miana tenany hoe ino frantsay fa my 14 août de fa malalaka be nen'olo lefa eritreretra hoe firy ny olona nanao vaksiny firy pourcent ny mponina frantsay nanao vaksiny de miteny izy hoe manomboka amy 14 efa tsy hisy tsony any ampianarana tsy hisy tsony any andalina de avy koa raha malagazy mokamoka de anao koa de eo idiran'ny rivotra ao izy miteniny ekizy de fa miteny fa za de miteny amasolom-bavam-boaka de miteny aho hoe ary aditiky miteny aminareo manaova vaksiny de arao atsaka sy andavany ireo gesta barrière zay teneninatsika ka izay angamba momba an'iny fa io ava io covid-19 de lame double tranchant io a fa mieritreritra anao ampidibola vahiny nefa mety hitondra aretina io satria olo-kavana mitondra azy eto de hoe io koa mety hoe io sitrana fa zay zany le izy a tokony hijery tsara zany ny olona momba an'iza io a ary ny conseil de averindray hoe manaova vakisiny misy vaksiny anaky efatra eto sa 10 a Janssen, Pfizer, ny Sinopharm de inona koa moa zay AstraZeneca, Covishield de manaova vaksiny fa mitovy reo ary io no afaka hiaro anao am'ty aretina diva antsika afaka telo taona zany mbola miainao anatin'io raha izao fiainatsika eto zao inary misy kokoa kely samihafa vakitsika vetivety de roso am'izay ako amin'ny zavatra zay verina fa actualité zay hitondratsika fanadidina député Rambosalama Emilia itya dia avy amin'izy ity tsy hitatsika le izy hoe avy amin'izy ato tsy ato ny anarana fa ary raha koa kopatanana avy aty aminay education akory aby ho anareo mpanolotra ny fandarina MBS miara-manonja tsy adino ny teknisiana mahafatrapo misaotra ny ary raha kotsika tamin'iny kokoa iny raha arson lala kokoa nareo ao sady miasa ao io rehefa mirava ariva vao tena manaraka hatramin'ny farany de misaotra ny raha arson lala zany tsika de manao kokoa anao koa zany izay zany afanarana ikely RJA zany bonjour MM ozy izy de bonjour anko any kely zany anisany pitarika eo any VVSD anko zany resantsika zany any Orléans i Jem Maravelson de miaraba ny vehivavy rehetra manaova fety pifaliana ao anaty fahamendrehana zay zany ho anareo vehivavy avy any amin'ny Jem Maravelson zany zay araba zay de manaova ho ny fety pifaliana ao anaty fahamendrehana avy any amin'ny Zaka Randrea Mitantso de salama daholo de salama ihany koa Zaka ho anao zay manaraka ny miara-manonjy Divine Rabaruela miaraba ny vehivavy rehetra hoaizy ty fireneny ty ny fanapahan-kevitra tsy misy mandeha am'izay loany ny vidim-piainana miakatra isan'andro zay tokoa ny zava-misy fa de tsapan'ny vehivavy zany Divine Rabaruela ny nitondra an'izay afanio kevitra izay raha aloha no vakitsika ndray miserina député Rambosalama député Rambo tao anatin'iny kokosy fanio kevitra vitsivitsy zay nalefa andeha amin'ny voalohany iny fa enao teo ndresaka an'le hoe
covid-19 de tsika moa nandray fanapaha-kevitra hoe nisokatra amin'ny frontiera na assistante tamin'ny fahadimy volana marsa teo zany ho an'ny fitondram-panjakana malagasy fa rehefa nisokatra koa le frontiera betsaka tampoka ny ady hevitra de zao ny cyclone nisy maso ny voaelona no resahantsika teo ka le cyclone nisy masony am'izao fotoana zao manko a gombe indray ny anaran'le dépression tropicale zay a mety hitsofoka aty amin'ny Cap Masoala zay azo any maro antsetra aty zany a de voakatika kely mananara kaikan'izay zany a androany no ivoatra zay toetrandro zay a de ho jerevantsika rehefa aveo Gombe no anaran'le dépression tropicale le izy a io hitantsika zay a nalefa ny namana technicien io am'izao fotoana izao zany any amin'ny 700 kilometatra avaratra Cap Masoala no misy azy am'izao fotoana zao a de 500 kilometatra isan'ora ny rivotra zay a miaraka am'izany de arak'izay hitantsika izao zany efa ao anatin'ny loza amin'ny tatao antala maro antsetra dia mananara varatra zany raha rak'io asa io fa ao anatin'izay loza manambana izay dia Voemara, Sambava, Andapa, Soaneranivongo, Fenaoriva-Tsinanana, Sainte Marie, Befandriana, Avaratra, Bialana, Mandritsara, Tomasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry ary Tanambamanaposy de loza fanairina moa zany i aloatra mangory io ny vaovao zay hitantsika zao zany fa miala tamin'le cyclone hoy ataoko vazovazo le cyclone misy marina de miditra amin'ny valizy misy kodiarana sy portable laptop sy rehetrarehetra ndray de piterambo aleo aloha asitsika resaka sady mampimengely izy mahasorena no mahandreraka hoe mba misy mpitondra fanjakana veto fa rehefa tena jerevanao le izy de hoe tena par accident, par hasard, ohatrohatran'izay ihany le mpitondra eto zany fa tsy mpitondra tena niomana de le taratra avany amin'le lehibe mihitsy le izy no midina tsikelikely aty amin'le ambaratonga an'le nitendrena zany de omalina ndehibe ny ady hevitra de miterambony amin'ny hoe voarara tsy azo hoentina amin'ny bagaza may zany hitonanentana zany lay valizy misy kodiarana na hoe valizy roulette zany fa tampoka atao anatin'izay koa de hoe tsy azo atao ihany koa ny mitondra n'lay ordi portable na laptop zany na finda zany ao anatin'ny cabine fa de alefa any amin'ny soty le izy de le ministra mihitsy niaro an'le ady hevitra omaly sady nanazava n'le valizy roulette fa ny ary viniany izy tsy aiza zavatra nitranga fa ny ady hevitra moa omaly de hoe bedingarainy de voatery nanitsy ny zavatra nambarina taiza tao amin'ny TVM de hoe azo atao indray ny mitondra an'le izy de nefa nisy taratasy misy navoaka ny teo anivon'ny secrétariat général amin'ny alalan'ny direction ny transport aérien namoaka an'le taratasy zay soniavy secrétaire général de hoe échange administratif andray honiny iny taratasy iny de zay ngamba mba hitondrana an'le adevitra tsy mety afaka misy le scandale député Rambo ary tsy vitany tsy mety afaka le scandale fa miariary mihitsy le tsy fahaiza mitondra le tsy fahaiza manao tsy fahaiza mitatana ary tsy fahaiza namaka fanapahan-kevitra sy le hoe fifandoma amin'ny fanapahan-kevitra raitsy ny le tompona andraikitra samy ao anatin'le fanjakana ho an'ny mpanatanteraka io ny fomba fijery député Rambo azy mampimemetsy le izy fanira ary zay mivady izy moa manao FB fa za tsy de manao loatra an'io ahako fa rehefa manao FB izy zany amin'ny maraina amin'ny evatrevatra sasany sy aniny iny de fa manao FB de mazava be le telefôna de tena vina indray zao no mazava loatra zany aka mijery FB afo ino maninona mijery azy hoe inona indray mivaovao ato fa ty fanjakany ty tsy maintsy misy zavatra mitranga foana isan-kerinandro de hoe iza indray mpitondra ato de isan'andro ohatran'izay foana ary le izy tena misy marina le izy ary araky ny fitenenina hoe reo mpitondra fanjakany reo zany reo ministra 230 reo zany de tsy maintsy sainy reo hoe tourniza indray zao na tourniza indray zao ary raha tsy misy ao amindreo ministera reo dia jerena indray hoe iza olona tompona andraikitra ambony ao amin'ny départementaniza indray mampime ato de raha tsy misy de hoe olona ao manam-pahefana amin'ny institution ahoana indray mampime amin'ity fitondrana malagasy ty ary le izy dia misy foana isan-kerinandro zany misy zava-baovao foana
fa alohan'ny itenanako kely an'izay zavatra anankiroa ny teneninao zay izy teo a le momba an'le valizy arolety a sy le ministra de le misy tsatsaratra kely anankiray ty fa sendra hitako teo le resaka cyclone de hita metrahana fotsiny zany hoe zany ny fomba fisainan'ny mpitondra am'izao fotoana zao a zany ny fomba fitantanana ny raharam-panjakana am'izao fotoana zao zany ny atao hoe paikady hoentin'ny tompon'andraikitra misahana ny fiadina amin'ny BNGRC am'izao fotoana zao de gaga mihitsiny a tamin'ny tongo Batsiray dia ary jereo fa misy an'izay na tamin'ny conférence de presse ny DG ny BNGRC ny général Elaka de général de division Elaka de niteny izy hoe ataotsika copie-coller tamin'ny anatao ny fomba ny edina amin'ny Batsiray zany de misy hoe fa tena copie-coller zany no tena tondrany reton'ity fitanana ty raharam-panjakana ty tsy mba misy zany fijeriny fotony hoe zao mipotika tatya de raha zao ny zavatra potika tatya de ahoana zany ny zavatra tokony atao raha zao ny mitranga zao ny fizarana tsy mety tatya de tsy mba misy vidino fotony hoe mba ahoana ny raha trapevana iny fa hoe tonga de copie-coller efa tsy nety fe le zavatra de mbola atao copie-coller foana tena ohatra mba mahagaga ihany raha izany ary tsy gaga ny tena raha misy zavatra mitranga foana isan'andro satria de copie-coller zany nitondrana ty fitantanana ny zavatra ao a zany amby zany natao hoe paresse manifeste paresse intellectuelle na nanao mise à jour natao hoe stratégie na paikady adivana am'zany hoe hitondranany hoe tapaka ny lalana ry de ahoana ny tokony atao efa tsy aza anaovana déviation de ahoana ny tokony atao fa de atao hoe copie-coller fotsiny paresse intellectuelle zany amiko hoe paresse manifeste zany hoe tsy vonina hieritreritra anao mise à jour paikady zany a fa de zeo fotsiny atao de hoe iny fa samy cyclone io a de ze kotiny any de vidiny tsy mety zany amiko ka oza hoe ohatra mampimeandra ohatra zany hitantanana ty raha ty de hoe ho avy ndray ty Gombe cyclone nisy masiny vomaly izy anao teo de any atsinanana any avaratra any izy no andeha de mbola anteny any ny ADG ny teny hoe efa voapetraka tamin'ny taloha ny zavatra tokony ho anjara asa amin'ny BNGRC fa tsy misy idinany fotony zany hoe le cyclone am'izao ane ka tsy hay zay mety ho fadianao na raha hoe lasa hoe mahery vaika be ty naona de le taloha ihany le taloha zany hoe le fahazarana zany ny tya ary de mipetraka foana le resaka hoe paresse intellectuelle zany hoe dikan'izany raha le olona apetraka koa zany de olona tsy ala hauteur fa ka mieritreritra an'izany ia de hoe ataovy copie-coller any io le tsy tsisy eritreritra an'io any le tsy fa aloha andeha any de na mety na tsy mety ny zavatra any de copie-coller na fitaterana ny fanampianan'ny olona ny évacuation'ny olona sanatra zany de atao copie-coller raha misy famerana tokony ataon'ny olona de atao copie-coller raha hoe prévu ho an'olona arivo ny zavatra any nefa ho ray alina de ataovy copie-coller ho an'olona arivo e de lasa zay mahatonga an'le hoe mety andeha farandray ny fizarana zavatra ry amin'ny ino ty izy capsule sy mety ho zaraina misotro ny ianina raha zany copie-coller zany foana no atao tena mialatsinyamy tena zany fa tsy mety amiko raha mpitatana ny raharam-panjakana mpitondra eto firenena no hiteny hoe copie-coller no anaovana ty zavatra ty na efa voapetraka zany afa dia efa mahazatra ka iny zany a teny an'izay zavatra ary mialatsiny fa tena ohatra nenjakenakena satria mahatafotohana ary malahelo ihany ny tena satria ny tena atao anatin'io folo alina malagasy io anisan'ny manambonahitra ambony tao ka raha ohatra zay général mipetraka amin'ny tena no amoaka zany fitenena zany za hoe aloha mikizaka lasy teo fa tena tsy ala hauteur tatana zany satria resaka copie-coller zany a no hitondrana ty tantara ty resaka copie-coller no amonjena ny an'olona sy indretrarehetra copie-coller no anampiana ny vahoaka ka milasa ny eritreritra ihany am'le teniny européanina hoe tena efa be de be any général maty eo Ukraine ao hoe fa tsy avoaka ny Rusianina fotsiny de manao référence zany hoe sao de mba sanatry zany raha ohatra zag io reto général gasy reto fa tena nanomboka tamin'ny 2009 zany de ohatra nisy le fitenenina hoe général vakobalina tsaraka be de be mihoatra amin'ny olona hoentina ary
ny fanomezana zany zany a de lasa notra mandeha ho azy fotsiny fa tsy arakaraky le compétence iny zany avadiko iny afa de tatety nametsaka le cyclone teo anao a de soary teneniko ely satria tena toana mifokina hainao an'le izy sa hoe zany no teneninao amy conférence de presse hoe copie-coller panneau gazety eo sy ny rehetrarehetra ny misy olona mijery ianao général 3 étoiles be ina fitantanana be jersey ataonao copie-coller ohatrany tsy mety amiko zany tonga de midika hoe paresse manifeste zany a sy paresse intellectuelle ho an'ny tondraka aloha tsy maha-communiteur an'io raha ohatra zany ny zavatra atao verina am'le resaka le valise sans roulette teo ahako de amy teny gasy le baikely to aminay valise tsisy roroma tsisy roroma ozy ry zala de hoy za hoe mba eritrereto zany a olona efa nazo eo amin'ny hoe troisième âge efa lazon-dazony eo amy 15 taona 7 taona andeha ao anaty avion de iny a 5 kilos iny valise iny de mandeha lavady hoe taritaritina am'zao iny zany de zay fandehany amy fandehany de zany hoe tokony mba nieritreritra le olona manao zany zavatra zany ary mety hoe tsy nijery tsy mety fa tena tsy nijery lavitra mihitsiny a fa hoe ato no misy anina voaka mihitsy moly hoe eto no misy ny tondrana volamena ty tsy tondrana volamena inona ny diran'le kodiarana am'le volamena sa nataotao anatin'le kodiarana le volamena sa karakory raha ohatra hoe iny volamena iny kodiarana iny no natao problème ka io zany a de na izy samy izora zany a de tsy fanipaka amin'ny hevitra ary lasa tsy de mampimiary mametra-panontaniana hoe misy ministre par accident zany hoe nametraka ny filohany am'izao fotoana de hoe tsy azo elana fa na mety ataony eo na tsy mety ataony eo dia tsy azo elana fa tsy maintsy atao ministra eo matoy tsy maintsy atao ministra dia mazava be koa zany a fa mahafantatra ny dossier ny lehibeany eo izy zany a mahafantatra ny dossier mety dossier nya filoha sy ny dossier ny premier ministre de hoe na mety na tsy mety io a de tsy maintsy mijanonao io fa ny tena loza am'le izy a ary mampalahelo dia hoe au niveau international raha tsy teto Madagasikara rery raha angaty tsy nisan'izany hoe asorona zany ny roulette fa de firenena inona loatra ty Madagasikara ty ary le tena tsy nisy tao anatin'ny 90 taona tena nataony drala tena nataony mihitsy tena nataony a ary nataony amy fomba hafa kely tena na tonga masony zao tontolo zao nitodika aty amitsika tena degaga tena zary ny zava-doy a de niteneniko hoe tena lame double tranchant koa io zavatra ataony io satria ny olona tsisy andeha am'laha andeha aty amitsika ty tsony e hoe aninona andeha any Madagasikara zay roulette zay na nilanjalanja valizy am'ty atao inona fotsiny nametrahana an'io roulette io tsy hoentinany io raha ny na eritreretina hoe isiny hoe roulette volamena na ohatran'izany eo anatiny ao a ataovy tsara manafara fitaovana hitsirihana n'io resaka volamena io resaka trafika rehetrarehetra io ary mandeha dafolo a tsy asiana fanavahan'olona fa manomboka any amin'ny numéro 1 eto amin'ny tany sy mifanjakana ka hatramin'ny lambo damo ay zay kely indrindra ry ka andeo any ivelany dia mandeha amin'io daholo fa menina matotsy afarany zany a de mbola misy resaka foanao a anavana hoe ty ty savana ty savana ary ny olana amin'ny tena problème amin'io a de zao tsisy mpizahatany ho avy eto satria izy mialatsiny le fitenenana tsy anao nde anamamo azy ka hoe tsy hoetiny ty fary fa zany zavatra zany de hita mihitsiny hoe tsy fahaizana manapa-kevitra ary lay ministra eo amin'ny toerana misy azy a dia tsy tokony ho a fa tokony na mialatsiny am'le fitenenana na ny am'le place le olona na norohevitra ny tenany eo raha de tokony tsy hoany akory ary ny tena mampalelo sy mahamenatra am'le izy dia efa soniavina efa nahazo ny numéro zany secrétaire général zany ane ka ny olona faharoa ao amin'ny ministère ary ny secrétaire général zany a no tompony administration au ministère fa ny ministre dia manao ny politika amin'ny fanatetarana ny politika amin'ny filoha politika amin'ny ministère
ka inona indray ny teny hoe essence any communica fa eto ve de etonareo de ivarotra sakabelo aminay eto fotsiny so averinareo fa vendrana ary zay ka tsy mahafantatra hoe ahoana fandehanany administration any amin'ny ministera any tsory fotsiny hoe tsy hay ty zavatra tya fa de efa mivoaka dolo ny tsy fahaizana ny fitantanana andraraha-pirenena rehetra de miparipary ho azy eny ary tena tsy hainay mitondra an'tya fa dia aseho aminareo ny tsy fahaizana fa mampalelo de tena vahoaka malagasy mihitsy ny vis-à-vis international navbaraka hoe zany ve fahaizana ministre malagasy ary tena mety ambany de ambany ny discussion tao amin'ny conseil de ministre raha zany no lanina tao ary zany no resahana zany directeur de afaka mahavita zany faniry fa tsy ilana ohatry ny au niveau conseil de ministre zany zavatra zany tokony hoentina au niveau conseil de ministre de hoe ahoana no tomba elana am'ty fanondranana tsy mitsahatra fa de tsika atao amin'ny fitondrana ihany vao teny am'ty ka inona ny tokony atao manafara fitaovana ohatran'izao ataovy formation ohatran'izao soloa daholo ny olona rehetra eo amin'ny aéroport fa olona atao hoe passoir daholo zany ny tokony resahana fa tsy zavatra kely tsisy dikany ohatran'izany fa de tena midina de midina discussion amina conseil de ministre raha zany ny tapahana ary de miteny hoe matoa midina ohatran'izany ohatran'izany hoe zany ny valeur tsisy zavatra hoe mba samy mampiakatra discussion na mety le mpitondra le be amin'ny exécutif mihitsy ko no miteny hoe tia nyresahantsika de hita am'izany hoe arakaraka ny zavatra ho resahanao no itsarahan'ny olona hoe zany ve niveau de discussion zany ve ny resahana am'ty fivoriny conseil de ministre anapahana fanapaha-kevitra zay iainany malagasy sy ho hitan'izao tontolo zao ka mampalelo le izy ary tokony hijery mihitsy le filoha zay tsy alehany de sory fa io mavoan'le filohany manodidina azy eo tsy samy teny mihitsiny nefa hita zao fa mamandalitra manipoditra akondro tsy haiko tsony inona ny tenena akoatran'izay de mbola tazominao zavatra tsotra ny mahatonga zany matoto sa isorona dia araky ny fiteneniko teto sokona fakahita grand T raha vao mikitika eo de olema fa voakanay kony ianao de zay de malagasy ray manontolo mihinany tsy fihinany mahita ny tsy fahitany ary malagasy ray manontolo lasa hoe la risée des autres ozy izy mezany zao tontolo zao satria zany ny zavatra iainandra malagasy ampy hoe na hoe disonay fa ohatran'izao iny de niteny ndra ministra tamin'ny RNM tsy zany mampimebe zany TVM to amin'ny TVM mampimebe zany hoe ministra manao an'izany hoe ty efa vita sinoy efa mivoaka ary amin'ny Facebook vitapoky hitam-pirenena de miverina indray de tena hoe ahona ny olona hoe fa iza marina ny ministra iny de mandeha am'izay ny rehetrarehetra hoe avy aiza iny nianatra inona ny aniny iny avy aiza iny ohatran'izao sy ny rehetrarehetra de io de verina miteny miaramila hoe le soldat et l'image de son chef raha ohatran'izany ny ministra de ohatran'iza zany lehibe tapitra ny amin'iny eny ary mazava tsara zay faneho-kevitra nentin'ny député Rambo zay mikasika niny ady hevitra entsika mbola resaka niny rehefa avy eo makasika an'ilay lalan'iny ady hevitra rehetrarehetra iny fa de ataontsika sady efa avant-goût no tena fanazavana kabeny mihitsy n'izay zavatra zay nentin'ny député Rambo teo fa amaraparana azy député Rambo ianao moa zany azo lazaina fa efa manamboninahitra fa efa nakan'le andraikitra hoe mba navita betsaka teo anivon'ny firenena fa na izany na tsy zany de misy an'ireo ray aman-dreny be ary mbola misy mpiasa zay mandola atsakemboka zay mba mendrandra afaka 20 taona hoe mba aka an'izay fisotrondronony avy eo anivon'ny knapy satray betsaka ny adevitra makasika an'ity knapy saty ataontsika tsetsatsetsat tsy aritra zay fa efa mandroso de mandroso ny fotoanantsika inona fijery ny député Rambo ny zava-misy io satria nisy zany antotantaratasy milaza ny fanodikodonam-bola milaza ny fanomezana tombo miopapana milaza an'ireo vola be teo anivon'ny knapsa zay anaovana zavatra hivelany knapsa am'izao fotoana izao dia nosamborona zany ny syndicaliste telahy eo anivony zany knapsa zany ny roa moa efa navototra ndray mbola tazomina ny voalohan'ny syndicat ny mpiasan'ny knapsa omaly de nanakatom-baravarana ny
mpiasa zany fa de amiray feo am'ireo syndicaliste reo ary tena malahelo tezitra amy zava-misy amy fomba fitantanana ao anatin'zany orinasa zany ary mitaky mihitsy ny anaovana fanadihadiana lalina mikasika andreo lafim-bola be zay mandeha amy tsy ara-drary my tsy ara-dalàna amy fitantanana azy eo amy knapo zay zany mbola mitoy andreo amora ny vaovao re samy hafa zany ny am'izay fanohanana andreo mpiasa eo anivon'ny knapo zay ny amy fitakina famohanana izy reo sy nietsika ataon'ray syndicat ny randrana syndikaly ny SSM de samy efa nietsika avokoa manoloana zany ary ny olo-pirenena rehetra de samyny mikapoka latabatra daholo am'izao fotoana zao hoe volam-bahoaka io vola iaina amy mpiasa io ary atsembohany io latsakemboka io fa maninona nikitikitena avily any amina zavatra hafa dia zay angamba no tsara hitonana devitra kely député Rambo. Disciple ny fanjakana amin'ny zavatra iny ataovako hoe disciple de zao maninona tsy le olona namoaka an'iny tamin'ny zotra seratsera tany amy Facebook tany no mipetahana fa lehibe any syndikaly no mipetahana zalo amasolo mavambahoaka de hitako fa tsy rariny zany zavatra zany fa de eto dia manampy ny syndicat zany ary mitaky tsy miambambany famohana ny lehibe amin'ny syndicat io syndicat mpiasany knaps io discible satria voaporofo ve fa contre le rangah io no nahitana n'io zavatra io voaporofo ve fa le rangah le président syndicat io no mitana an'io boky io ka namoaka an'io namen'olo voaporofo ve zany ary matoko reny zavatra reny no mivoaka dia efa tsy zakan'ny olona tsony ny atao hoe mifanaovana tantely afa-drakotra ny eo amin'ny knapsao any sisa mohan'ny olona azy mba ahatonga saina ny mpitondra ary ahatonga saina ny olona rehetra zay mpandrotsabola amin'io knaps io ny hoe makaiza my volanareo mandeha araky amin'ny rariny ve ny volanareo mandeha aradrariny ve ny fivoahany volanareo sa karakory ary ny tena loza dia raha izao no mitoy de reo olona be de be reo olona maro be zay mandray fisotrondronono ao amy knapsa dia mety tsy ahazo zay tokony ho anjarany satria dia mety ho bankropotra io knaps io ary tokony hipetraka mihitsiny any atao hoe fanadihadiana lalina hoentin'ny inspection d'état mikasika an'za zavatra zany maninona mo no enjehany ngay président fédération an'ny baolina kitra arabe kotra olona tsy mila hoe resaka vola atao nyodikodina atao vola navoaka atao nanaovana ny complexe sportif eria votovorona dia tsy vitara-dalàna de ny enjehana koa ny généraly Ravelonarivo prime ministre zay mbola tsy prime ministre tam'zany fa entrepreneur nanao zany zavatra zany zany zavatra tsy vita zany rehefa mahenjehana ohatran'zany reny olona satria samy volan knapsany tao de ty DG ty koa satria mile zavatra hoe matombo voaka de tsy amoriporona fatany ny olona fa misy zany zavatra zany fa mbola atao fotsiny hoe au conditionnel aloha mbola aloha andeha ny fanadihadiana dia ajanona ny fanenjehana an'le eo am'knapsa fa alao andeha ny fanadihadiana dia
tokony efa misy an'izay tokony efa nasorona de zay an'ny knaps de natao sous contrôle judiciaire le tsy maintsy pointy isan'andro eny amin'ny tribunaly de efa alefa sezisevana ny bianco sy ndretrarehetra anao ny zavatra io a miaraka amin'ny inspection générale d'état ijery hoe ahoana mariny ty karama meo papany ty ahoana fandehany ty hofatrano ty zao marina ve ny tokony ho izy zao ve ny tena tokony le karaman'le ranga ty fa rehefa nataony any compte lise mahatratra any amin'ny 120 millions za 110 millions isam-bolana ndraisin'le ramose io e zay raha iny resaka mivoaka iny satria ny karamany de ny hofatrano sy resaka avantage hafany de mahiry reto am'izany nefa le olona ary mba mijery an'le raisin'le olona le ao am'le knaps zay misy mo sasany mandray isaky ny telo volana misy ny sasany mandray isaky ny isam-bolana fa le toeran'le olona tam'izany fotoana zany a nanana toerana ambony be tao amindreo banky reo a eritrereto hoe ny directeur général tam'reo banky reo banky primaire reo tam'izany a ohatrinona ny raisiny eo anatin'ny mba raisiny eo amy knaps 6 millions 7 millions 10 millions isaky ny telo volana eritrereto am'izany nefa DG ana banky a de eritrereto am'izany de zay lazaiko hoe tia de tena fanaovana tantely afa-drakotra ny fananam-pirenena ary mametraka mihitsiny a ny tsy fitsonjovana an'le vahoaka malagasy a zay reo olona mpandray volo amin'ny knaps reo a ary tena tsy fahaizana mitantana ny raharam-panjakana ny zavatra misymiseo am'izao fotoana zao ary mahamenatra de mahamenatra satria i zavatra mivoaka ohatran'io de efa tsy maintsy mandeha eran'izao tontolo zao a fantatry ny olona any am-pitandranomasina any a na aiza io na aiza ary mampalelo amin'izy de zao hoe io DG any knaps am'izao fotoana zao io a dia DG any DHL de hoe tsy maintsy ohatran'izao ve zany ny karaman'le ranga io satria zany ny karamany tao amy DHL de tsy maintsy ohatran'io de nanaiky ko le fanjakana sa mipetraka le resaka népotisme sy resaka copinage de io no fandehany fitantanana ny io volan'ny knaps io zany ka eto a zany de efa miteny avoay tsy misy atakandro lehibe any syndicat io satria tsy raha manana profo-nareo fa tena izy marina nanao an'io a de tairo fa am'izao fotoana zao izy a tsy ananareo profo de ato fa ny tena tokony atao diany fanaovana fanadiadina lalina ary oka koa le manao fanadiadina lalina ny bianco sy ny inspection générale d'état mba tena andeha am'zay faran'zay mahitsy fa tsy aka parti pris diako tenena am'izay de zao a ny zavatra teto nataon'ny inspection d'état man'ny olona atao présidence atao no nanao azy fa inspection d'état zany a rahatasy présidence ny république inona very anjavona ohatran'ny ino izy izy mivitenenana na de fanta hitapirenena azy fa ny 80% le asa natao na voakan'ny inspection d'état noir sur blanc tsy vita nefa mipehana 100% le service voaprofo zany a de le inspecteur d'état ndray no azon-doza de le inspecteur d'état ndray ny voatsoka satria mifamaly tam'le olona ambony be tao resaky ny SMMC de voatsoka angiady ny patron ny inspecteur général d'état satria no mahavita mifamaly amin'ny olona manodidina amin'ny fitondrany de zay ny tenenako hoe ho anareo amy bianco sy ny inspection générale d'état de ataovinareo mazava tsara ny ankety momba an'io fa tady io tsara fa rehefa tsy mivoaka tsara io ho tezitra am'mpandrarà tsy andola-tsakepoka antsony
de reo vahoaka rehetrarehetra piaso reo rehefa tonga fotoana fisotrondronono de tsy azo na eny andalana eny de efa mahita hoe tsy anjary ty ifototra aminareo io zavatra io ary efa miseho io ka rehefa tsy vitanareo zay a de tody tsy misy fa natao no vernin zay ny adeo zay angamba no azoko tenina an'iny tsotsotra fotsiny aloha ny androany faniry fa manaraka iny a mbola azo iverenana fa raha ny fahitana ny zava misy am'izao fotoana zao zany de tena isan'andro de mahita film vaovao foana ty fitondrany ty ary ny zavatra mitranga foana de asa ho torony izy andray amin'ny herinao ambony hoe azy andray no zavatra hitranga fa de tena mampalelo ary ny tena mandreraka am'le izy a dia sady tongo bavaky sady mararo mamenatra ny ampitandranomasina any de hoe inona ndray nao Madagasikara ao hoe zao hoe nefa ny ty ivelany a de tena enjana be amaranako ny fandraisako ny anjarako angamba androany a dia atsika eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany a de vita tamin'ny lahady teo a ny fifidianana ny tamin'ny redynamisation ny fokotany oestakadimbahoaka zany a vao visy somatsara dia rehefa redynamisation zany fameloma maso dia manana ndraikitra lehibe ao amin'ny antoko indrindraindrindra ny fanomanana ny fifidianana manomboka amin'ny taona 320 ka hatrany amin'ny 420 inona ny ndraikitra tokony ataonareo zay ao aminatiny samy bro zany a zay farabaina eto a de zavatra tsotra ny fifidianana dia ny valim-pifidianana mila jerena mila maresy zany tsika oana fomba andresena dia ny marina ny listiny mpifidy listy mifidy de mila ao dafolo zany a ary anjaranareo lehibe amin'ny fokotim sy ny mpiara-miasa aminy no mijery hoe ao anatin'ny listy mifidy marina ve ny mpikambana ato amin'ny antoko ato anatin'ny listy mifidy marina ve ireo mpiara-de amitsika ato anatin'ny listy mifidy marina ve ireo mpanohana atsika fa rehefa tsy misy zay a de zoanareo no mitondra ny olona mitaka an'izany a eny am bropokotany ary mijery ny listy anankitelo zay efa eny manomboka ny eny amin'ny fokotany a manomboka androany ka eto zany dia teneniny anareo sefny lehibe amin'ny fokotim marehetra eto amin'ny boriboritany eto amin'ny boriboritany faefatra ao aminareo 230 zany a hijery anzary itaonany olona anao an'izay adidy zay fa amin'ny alalan'izay adidy zay no afahatsika mametraka indray a ny filomarika ravalomanana eo amin'ny fitondrana ary andresetsika izao fitondrana zao a ary andresetsika izao fantrana farahidiny zao a ary mba hitondrana le fampandrosoana tena izy isiny le fandrosoana tena izy miaraka amin'ny filomarika ravalomanana amin'ny taona 320 zay angamba faniry no azo teneny nandroany a fa dia misaotra betsaka atsika rehetra naharitra ny jery sy naharitra ny aino ary misaotra anao koa miara-dalana tetitsika miaraka amin'ny namana rina moa zay meme fotsiny etsy apitetsy fa dia nitany rarina dia amin'ny herinandro ambony a dia ho tafaholitindray a tsika menakafy ya tahaka an'izay antenena ny deputeram-bo atsika zay na ny covid manaova vaccine ny andraikitsika eny anivony fokotim sy ny comtim sy ny distim ary misy asa misy fetraka an'izay de veritsika fa de etsika daholo isika satria teto ihany koa no dradradradra ny lalana ratsy etry amin'ny trano 5 anosopatra an'io deputeram-bo de rehefa avy ny dradradradraina teto sy nentina teto ny feony vahoaka saika isan-kerinandro amin'ny fivahany any tsy tapaka mihitsy amboary io de nikitika ihany ny fanjakana amin'ny fara dikan'izay rehefa miteny tsika tsy maintsy misy miaina eo ary tsy maintsy misy mandray andraikitra eo fa akoatran'izay moa rehetra tsy mandray andraikitra de efa tsy fahaizana sy tsy fahafantaran-javatra mihitsy zay de zay koa atsika zany a zay nentefan'izay adidy amanandraikitra zay nampitainy deputeram-bo tamitsika zay a dia raiso any amin'ny tokony ho izy ny andraikitsika rehetrarehetra satria mila fijoroana mila fahasahiana zao zavatra ao ary aza velan'ny sasany no hitoetra eo amin'ny toerana misy atsika satria raha ohatra ka mitomany ny zanakao
ka ny hafa no mitaiza azy sy manakambina manio zany no mame bombo azy de ny hafa mifatan'izay raha ohatra ka mangetaheta te hisotro rano zanakao ka ianao tsy manome azy fa ny hafa manome rano azy dia lasa ny hafa zany no fatany ao anatin'izany rehetrarehetra zay dikan'izay isika tompon'andraikitra isika voakasika isika ny antefany ny hafatra zay avany solomavamboaka zay miara-dalana amintsika ireny no tena irarina mba iaino an'izany antso samihafa izany rehefa mieno amin'ny fanazavana netiny deputera-mbo teo tsika de tena mazava be mihitsy hoe le teboka fito napetraka ireo député avy amin'tiako Madagasikara mikasika indrindra ny amin'ny hoe tokony hisy ny motion de censure amin'izao fitondram-panjakana izao amin'izao gouvernement izao satria nambarana ohatra miteboka faharoa de mazava be hoe manampitrotraka izany ny endrika tsy fahaiza mitatana miseho lany eo amin'ny fitondrana ny firenena ary mampaiky volana ny fisian'ny fanodiko-donam-bola sy kolokolo tena avoleta miseho masoandro kanefa tsy misy fandraisana fepetra matotra toy izany koa ny fanaovana tahately hafa drakotra ny arem-pirenena zay teo efa asa andavanandro nireo tambazotra samy hafa tena mazava be raha mifanazavana mikasika ny resaka kinaposa teo ohatra naisina anatin'izany ato amin'ny teboka fahenina de hoe ny trangam-pitondrateny isan-karazany tsy mitsaha miseho eo anivondrafitry ny fitondram-panjakana de maneho ny tsy fahamatorana misy amin'izy ireo fa indrindra koa miteraka fiatraikany ratsy amin'ny fiainam-pirenena satria zary fitombery maina raha tokony hiatraina ny tena asa andrasan'ny vahoaka amin'ny tondra resaka skandale zany ary de io hitantsika omaly eo anaty gouvernement io ka inona ny tsy mahamarina ny tenen'ny député Tim ny anaovana amin'ny motion de censure raha ohatra ka efa reo ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary de tena le mpanohana amin'ny fitondrano vao tamin'ny herinandro rina no oetrany nanaovan'izy ireo ironie le motion de censure zay nyresahany député tiako Madagasikara rehefa nanao valan-dresaka ny député tiako Madagasikara tamin'ny herinandro tamin'ny alarobia ary zareo ndray zany amin'izao fotoana izao a partir an'iny zavatra nitrangy maliny andriamatofolo efa tsy izy tsony ty gouvernement ty ohatrany tsy mahateny le ministra le PM ohatrany tsy maharamaso azy le PM mbola tianay ianao raisony andraiky hovay de n'izao daholo reo mpiambana fa misy hoditra akondro be da be ao fa kaizany le motion de censure vao avy nanenjehanareo an'le député Tim zany ko satria ve le député tiako Madagasikara no miteny azy de sahirana ny sain'le mpanohana an'le fitondrana de lasa manao communication daholo hatramin'ny solomavamboaka izy menaka reto ianao fiara-mitatana sisisa fa vao mipoaka ny zavatra nitranga omaly iny an'le mpikambana anivon'ny gouvernement de iny izy menakavy sy mipanohana azy ndray amina aksana communication tena tsy mety tena mila hovaina mihitsy atombo ihany am'le lehibe any gouvernement mihitsy le izy rangava tsy maharaka an'le asa mihitsy misy manipoditra kondrana odry ianareo nge omena sozikevitra ianareo nge ampianarina ianareo nge sokafana amin'ny masinareo hoe sokafana amin'ny betronareo mba hataka javatra fa tena mbola faible mihitsiny mbola tsy ao mihitsiny ny fomba fahatakaranareo an'izany lafin-javatra zany sy le fiainan'ny firenena na nientiky ny fomba fanaovana politika sy ny fampiasana ny lalàna eo an-tananareo raha tsy hainareo de rehefa miteny le député Tim avy aty amin'ny mpanohatra de avy izy menakavy avy ianareo manao attaque na communication fa eo izy io nampangainy vavanareo tsisy herinandro vomaly any alatsinainy de fa mibarataka hoe tena ilaina ihany ka solo le gouvernement ka atomboyany le prime ministre izy zay nge le izy ka io rehefa ratsodrano izy député rastany zay ary rehefa azo tamin'ny makarakara le izy de mipotra amin'ny clodoka zany le fomba fitantanana an'le fiainan'le firenena amin'izao fotoana izao de azagaga raha ohatra ka miady mifanipaka ohatra mivalalakarina ao raha ohatra ka mifamingana mifanaratsy ampitoeranao nareo menakavy ary mifandrahoana mihitsy aza mikitikitika an'ny anay tandremo zay de mba fantatra inge kinona ny fifandrahoana nareo samy hafa ao anatin'izany fanjakana ao anatin'izany gouvernement zany mba fantatra any zany de tsy mety afa-po tsy mety leo anady mihitsiny hoe mba leo mba okaiky zay fa tena mba fa be loatra le izy nda hoary andamina zany ny andraikitry natao hoe mpitatana fanjakana mihaino ny lakilosy marobe ahafahana manitsy ny dia de aza miziriziry amin'ny hevi-diso fa rehefa tsy mety de manaiky hoe tsy mety rena rahabe mananjara iny ary ka ny firesahana zany tsy hoe
hoe fity hoe tehiteny fotsiny na hoe tsikera fotsiny ozy izy ny sazany manao tsikera-pitolo sinsiza tsy misy atao sy ohatran'izany tsy izay le izy fa tena hoe mba afahantsika zany misaina afahantsika mandinika tsara mba tsy jabahana amin'ny fiatrehana ny hoavy iverenantsika ny resaka vehivavy satria zareo vehivavy moa zany no tompon'ny fotoana tamin'ity valomarsa ity ny vehivavy malagasy ny vehivavy maneran-tany fa tsika ihany koa tsy atao hoe tompotrano miony zany amin'ny toezavatra miseho ohatra eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety fa efa tao anatin'ny andro vitsivitsy maromaro zay no efa nahafantarantsika ny fodiamandry ny mpanao gazety frantsay anankiray amin'ny télévision amin'ny TF1 taony tena nalala azy tsy zany fa i Jean-Pierre Pernaut izay atao hoe raha mbola pays francophone de tsy misy izay tsy mahafantatra an'izany Jean-Pierre Pernaut izany amin'ilay vaovao amin'ny atoandro izy eo amin'ny TF1 no manolotra ary mitsikitsiky lava izany zoky ray aman-dreny eo amin'ny fanaova-gazety amin'ny télévision izany ka io tsy hoe ny firenena amin'ny teny manontolo na ampahany ny teny frantsay ihany fa ny tontolon'ny fanaovan-gazety maneran-tany mihitsy de mahatsiaro any Jean-Pierre Pernaut ary ny mpanao gazety teto Madagasikara dia maro no nahita soa zany sy nahita ny antsoina hoe fanovozam-pahaizana tamin'ny alalan'ny fomba noentin'ny Jean-Pierre Pernaut nanatontosany asany teo amin'izay hoe tontolon'ny asa fanaovan-gazety amin'ny télévision izay marina fa frantsay izy tao frantsa izy ny asa atao amin'ny TF1 zay station ngeza be tao frantsa ary tsy mahafantatra an'izany ny maneran-tany ary dia izay no atao hoe i Jean-Pierre Pernaut dia namela zavatra maro izy ny lasa fa ny fahaizany sy ny zavatra napetrany dia mitoetra ho an'ny zandry rehetra teoriana amin'izany tontolon'ny asa fanaovan-gazety indrindra amin'ny fahitalavitra izany zay zany ny momba an'iny tsetsatetsa tsiaritra fa tsara ihany no mba mahafantatra an'izany fa de rapitso izy zany no atao ny fanaovam-beloma farany azy ao Paris ny fitaovam-pivavahana ao amin'ny Basilique Sainte Clotilde ao à Paris dia avy eo izy zany hoentina any Amiens ametrahana ny nofo mangatsikany izany zay ny momba an'iny fa raha somary iverenantsika kely ny momba nyty resaka hoe valomarsa resaka vehivavy ity tsy resaka hoe resa-behivavy zany tsy zay mihitsy le izy fa tena hoe lay foto-kevitra ny lanja ny vehivavy zany ny maizy azy ny vehivavy no tiana ho resahana ao anatin'ny ilay izy ny hoe fanamarihana moa zany dia be dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao ifanambarany namana faniry teo ny hoe fanamarihana etsy siaroa fa anisany natonga ny vaovao eto zao vao maraina teo zany eny amin'ny team fikambanam-behivavy tiako Madagasikara eny amin'ny commune ny Ivato eny de fa nanao hetsika maro mihitsy zareo zany tarihan'ny vadin'ny ben'ny tanàna Penjy zay avy amin'ny toko tiako Madagasikara mazava loatra dia misy fikambanam-behivavy team ofisialy tarihan'ny filohany Ravaka Nivo Malala Rasoamaro dia manao ezaka be ihany koa zany hoe tsy natao andalo fotsiny ilay fanamarihana ny valomarsa zany fa dia misy ny fanolorana fanampiana vao maraina ho an'ny sahirana akoatrany hoe zavatra isan-karazany zany zay namarihana nyity andro ity toy zany koa ny eny amin'ny commune Tehiroka eny zany dia manao ny hetsika isan-karazany ihany koa resaka vehivavy zany tiana ambara amin'io dia hitatsika amin'izany fa tena mihetsika ny vehivavy tiako Madagasikara raha ny tao masina any koa misy dia ao anatiny daholo zay rehetrarehetra zay fa ty resaka valomarsa ty isataona de misy foana ny valomarsa hoe tonga andray ho ny valomarsa de hoe io zany de hoe resaka zao ny vehivavy sinsisa de lasa ny valomarsa tompoko de ny eo ihany ny eo
ny valomarsa ny lasa fa ilay hoe fanatanterahana ny tena evdib sy ny evibaventy izay mila ezaka goavany zany hoe fampanjariana ny izon'ny vehivavy sy ny fanajana ny izon'ny vehivavy zany dia tonga dia manjavona fotsiny ihany le daty fotsiny no misy an'izao no misy an'izao fa rehefa avy eo dia any de tsy hita le izy fa io valomarsa io aloha dia tsy tongatonga ho azy izy io fa mba tsara ihany mba mahafantatra an'le izy satria isika mpanaraka amin'ny miara-manonja dia tsy tianay hoe tsy hafantatra fa matoto ny fandarany tony atao zany dia ilaina no mahafantatra amin'izay tsika misokatra tsara ny saitsika hoe ay ve ohatran'izany le izy ary mino zay fa maro aminareo no tsy mahafantatra n'ilay ny etoany izy ty resaka valomarsa sy resaka hoe zony vehivavy ty efa ela izy io no nyresahana momba azy fa le hoe valomarsa mantsy tsy tonga de nitotona ho azy avany fotsiny ka hoe io ny valomarsa de zao ny vehivavy ony de zao hoe tsy zay fa nisy ny androany le izy dia lizy moa zany araka ny tenenina de ny hoe journée internationale des droits des femmes de ny hevitra ny finosiny tany am-piandroana tany de hoe ady zany mba hoe mitondra makany amin'ny fanajana ny zony vehivavy dikan'izay nisy zo zany tao tsy voajo ary fanitsakisahana zony vehivavy amin'ny endro maro ary oka tsy adinoatsika fa mitranga izy ao amina firenena anankiray zany hoe misy mpitondra fanjakanao dia misy vahoaka hoentina dia ny vehivavy koa aloha maronisa tsika tsy laza taremarika be fa lasa sahirantsika fa tsy ataotsika sarotra be fa zay fotsiny hoe ny vehivavy ny maronisa amin'ny akapobeny eto ambonin'ny tany de ny tanora zay de ny ankizy zay zany fa ny lehilahy zany vitsy anisa de efa be deaibe ny endrika isehoniny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy zany de ny anankiray koa ny voizina tany ambolohan-tany de hoe ezaka mba atao fampianana ny fanambanina ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy so de tsy fantatsika fa amina firenena maro teto ambonin'ny tany de tena ambanina mihitsy ny vehivavy fa ny lehilahy zany ny tena hoe tokatokavana tena hoe omena ny sehatra tena zay metimety any amin'ny tontolon'ny asa eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina any anatina fikambanana eo amin'ny resaka fitariana na ny resaka leadership de ny lehilahy foana matetika fa ny vehivavy zany any amin'ny sisisiny ihany ka ezaka be zany no natao tamin'izany fotoana izany mba nitariana ny sainy ny zanak'olombelona ny amin'ny hoe verina any amin'ny tantarany Adamasiefa mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy zany raha lehilahy fotsiny teto ambonin'ny tany tsy naviteninina araka nirany ariratsimbazafa hoe ny lehilahy ny malemy be de be ny artista namorona hira momba an'izay fa hoe fifamenona izay ihany ko no dikan'ny fanambadiana izany dia tany amin'ny febroary 7 de niketriketrika ny tany Eropa sy tany Amerika de nisy zany antsona hoe journée nationale de la femme io le natao hoe National Women's Day dia nandeha ihany ny fotoana taty amin'ny 7 marsa 2017 indray de tamin'io indray zany nanamariana ny hoe journée internationale des femmes araka ny tolo-kevitra nataon'ilay vehivavy antsona hoe Clara Zetkin de noezahana tamin'izany zany hoe ny ahafahan'ny vehivavy mba hoe mifidy jereo tsara fa efa miditra amin'izay ny politika mba hahafahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fifidianana mandeha mifidy satria tany aloha tany tompoka lehilahy ihany mandeha mifidy fa ny vehivavy miandry trano sy mampinono zaza sy mitaiza zaza sy mandeha metsena sy mikarakara tokantrano zay no nataon'ny vehivavy tany aloha tany fa taty amin'ny 7 de ny hoe ty firenena ity ane tamin'izany de tsy an'ny lehilahy rery fa ny vehivavy ihany ko dia misy zay hoe mila mandeha mifidy zany ny vehivavy de noezahana tamin'izany ny hoe mba tena mba ampitovy lenta ny lehilahy sy vehivavy satria ny fifidianana tompoko io resahantsika isako mihetsika io dia endrika anankiray io ahafahana maneho ny fitoviana lentan'ny lehilahy sy vehivavy zany satria rehefa mandeha mifidy ianao de inona dikan'izay olo-pirenena tsy hoe olo-pirenena lehilahy fotsiny hoe olo-pirenena vehivavy fotsiny fa voafoaka ao anatin'le hoe olo-pirenena izany
dia noezahana ihany ko zany ny afahany vehivavy hoe mba mitovy le tamin'nylehilahy indrindrindrindra amin'ny hoe eo amin'ny tontolon'ny asa dia eo ihany ko ny ady amin'ny fanavakavahana amin'ny sehatra isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina any anatin'ny fikambanana araka tenenina teo any amin'ny orinasa sy ny sisa dia nandeha any le fotoana taty amin'ny raiky amby 20 dia ny sovietika nanapaka hoe asiana andro anankiray tsy asana kanefa andraisan-karama izany de taty amin'ny taona 5 dia natao taona iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy mbola tsy tena tapaka aloha le hoe andro anankiray fa mbola taona aloha 1975 de taty amin'ny 20 mars 1770 io le mila tadidiana tsara indrindrandrindra ho antsika mpianatra saotra zany 20 mars 1770 de nisy ny feikefitra na ny résolution zany navoaka amin'ny firenena mikambana anamariana ny atao hoe journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale zay le izy tam'zany dia hitatsika am'izay zany fa tsy tongatonga ho azy ilay izy fa eto ambonin'ny tany eto de misy zavatra manahirana eto ary Madagasikara ao anatin'izay ny vehivavy dia ao anatin'izay ihany ko de ny tamin'ity moa zany ny tamin'ny 2024 de ny lohahevitra hoe l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable zany hoe mbola fitsinjovana ny ho avy daholo zany no tena dikan'izay rehetrarehetra izay fandehantsika ho eto Madagasikara zay zany no fandehan'le izy raha marihana ny 20 mars tompoko manahoana ny fanatanterahana an'ireny lohahevitra reny firy-taona zay no nanamariana 20 mars raha teto Madagasikara manahoana ny résultat aty amin'ny 2022 manahoana ny vehivavy malagasy eo amin'ny tontolo mpiainany andavanandro tena hoe tontolo mpiainana andavanandro any amin'ny tokantrano eo amin'ny fiarahamonina any amin'ny tontolon'ny asa any amin'ny tontolon'ny fikambanana eo amin'ny tontolo politika sy ny sisa manahoana izay resaka vehivavy izay de eo moa zany voizina ny resaka politika rehefa tonga ny fifidianana ka te zay candidat manao propaganda eo zany ka te azo ny fon'ny mpifidy de alefa foana le resaka vehivavy miralenty zao hoe sy ny sisa satria maninona ny vehivavy no maro ao anatin'ny lisym-pifidianana jerena le lisitra raha misy vehivavy raha misy olona zany ao atao hoe 20 de ny mihoatra ny antsasamanila vehivavy de ny ambiny lehilahy zay aloha ny statistika na eto Madagasikara io na izy io na izy ny vehivavy no maronisa fa le izy lasa atao fitaovana zany hoe misy ambadika zany ao anatin'ilay raharaha misy ambadika zany hoe misy fiatsarambelatsy zany amin'ilay ataon'ny sasany io amin'ilay hoe fisotonana ny vehivavy amin'ny alalana hoe atao miariary atao misy zavatra mirentirenty ambabona ny vehivavy zany amin'ilay resaka tontolo politika fa rehefa vitsy zay de any amin'ny sisiny an'ray aloha adiny tanteraka ilay filazana hoe atao an'izao any anaty programme anasa rehetrarehetra any anaty projet de société jere foana fa misy resaka momba ny vehivavy fa aiza lay fanatanterahana le izy raha ny eto Madagasikara zany ny tena mahatonga ny olana zakain'ny vehivavy amin'ny ankapobeny misy ny manana olana atao hoe mitokana reny tsy idirantsika reny olana mitokana mihitsy fa ny atao hoe ny akamarony ny vehivavy amin'izao fotoana zao zay ny olana sedraina dia tsotra fotsiny vokatry ny fitotongana ny toe-karena ilay izy rehefa mitotongana ny toe-karena tompoko dia misy fiatraika mivantana io any amin'ny olombelona ka le vehivavy inona fa tsy olombelona ny vehivavy de miatraika any zany io fitotonganana amin'ny toe-karena io toe-karena inona mboatoeranao resaka fiarina resaka vola sy resaka fitantanana amin'ny ankapobeny zany miainga any an-tokantrano tsotra fotsiny raha nanao fanadiadiana amin'ny mpanao gazety dia ny mahatonga ny fikorotana tokantrano tompoko amin'izao fotoana zao dia vokatry ny tsy fisim-bola vokatry ny tsy fampiny ny vola miditra
isa-tokantrano ny akamarony io ny akamarony eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ka raha miteny ny banky mondialy hoe latsaky ny 700 ny ari-karena zany de iny miatraika any amin'ny isa-tokantrano iny le tokantrano nefa misy vehivavy amin'ny ankapobeny zany reny mpianakaviana ao anatiny dia mikorotana lay tokantrano mbola tsy miresaka fiarahamonina mbola tsy miresaka firenena fa tokantrano resana tokantrano maro mikorotana ilay izy rehefa mikorotana dia mipotra ho azy ny endrika isehon'ny fanitsahana ny azon'ny vehivavy lasa le reny mpianakaviana manasa lamba mifoha amin'ny 4 maraina amin'ny 3 sasany maraina eto Madagasikara io eto Antananarivo io mifoha amin'ny 3 maraina lay reny mpianakaviana dia mandao ny ankizy mandao ny tokantrano lasa mitady vola lasa manasa lamba ohatra anankiray fotsiny le resaka hoe sasa lamba dia raha zay fotsiny zao ny jerena vokatry lay olana eo amin'ny fiarina isa-tokantrano dia mazava loatra zany fa ilay resaka fidiram-bola no mahatonga ny ilay vehivavy anao zavatra tsy tokony ho zakany eny tsy misy miteny hoe ratsy ny manasa lamba tsy zay mihitsy fa lasa manao zavatra mihoatra ny maolona zay angamba raha adikatsika ilay izy endriny anankiray fotsiny zay de any aloha de lasa mitady any dia akoatran'izay moa zany ny resaka hoe endrika isehony ny tsy fanajana ny azon'ny vehivavy zany amin'ny lafiny hafa zany dia marobe zany hoe miainga ny tokantrano le izy de mitatra eo amin'ny fiarahamonina dia mitatra eo amin'ny firenena iray manontolo mihitsy ka izany tsy vitany hoe resahana fotsiny amin'izao fa ilana fandraisana andraikitra zany tompoko fa tsy resaka fotsiny hoe tonga ny valomaritra de nankariony rianine nanao an'izao sinsisa fa tena politika akapoben'ny firenena anankiray mihitsy io fa inona moa azafady indrindra ny teny voarakitra ao anatin'ny teny hoe firenena inona ny teny misongadinao tsy hoe reny ka rehefa tsy voanja zany ny zon'ny reny vehivavy dia tsy misy mahafirenena ny firenena fa izany namorona an'io teny hoe firenena io zany teny malagasy hoe firenena zany tompoko de fa ela no nisiny zany firenena ka raha ohatra zany tsy voaja arak'izay anaran'izay ilay firenena dia tsy manderaka zay izy mihitsy satria maninona any amin'ny fotony mihitsy no efa vo le anarana ary hoe firenena nefa ny zavatra mitranga vehivavy malagasy mizaka nytserany ena be de be ny ohatra eto Madagasikara eto ahitana ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy am'izao 2024 zao tena moa mpanao gazety mandehandeha misy ihany koa reo correspondance na solotena any amin'ny faritra isan-karazany any fa enjana ny ritma amin'izay hoe fiatrehana ny fiainan'izay ho an'ny vehivavy izany ka hoe tenenina foana hoe vehivavy fanamarena ny andron'ny vehivavy mariana fa ilay hoe fanamariana ny andron'ny vehivavy dia mitaky andraikitra iny tompoko mitaky andraikitra ka ny politika mpanjakana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de tsy tenenina fotsiny hoe misy resaka momba ny vehivavy le izy marina zany fa ahoana ny fomba atsapany ny vehivavy malagasy ny zavatra tenenina fa tsy tonga am'le hoe fambabona fotsiny betsaka fa ny realite ny zava-misy tsy arak'izay ambara ao anatin'zany rehetrarehetra zany tsara nefa manamarika fa ny vehivavy malagasy tompoko dia manana ny maizy azy ary voapirofo fa afaka tena mahavita ny andraikitra izay sahaniny raha ty am'resaka hoe fitantanana indray zany no asiana teny rehefa voaja tsara ny zony rehefa tsy elingelenina izy rehefa ajaina ny maha olombelona azy dia mahavita ny
ampendraketana azy a sy ny andraikitra zay tanany any vehivavy malagasy ny vehivavy any velany any be deaibe fa ny eto amintsika dia manana ny maizy azy fa zao ihany ko rehefa aveo resantsika hoe misy ihany ko ane mba tsy sinony hoe mizana tsindrindrina amresaka fitenenany fa misy ihany ko vehivavy omena andraikitra fa ndretrarehetra ny mahita hoe inona no ataony inona no ataony inona ny vokatry ny ataony sinsisa iny anjara ny rehetrarehetra no mijery am'izay fa ny afaka teneniny eto amin'le tenentsika hoe mahavita ny vehivavy ohatra fotsiny zao hoe raha ny resaka ny fitantanana ny tanànana Tananarivo ane zany hoe neny Lalao Ravalomanana zany be ny tanàna voafidy élu teto Antananarivo izany zany hoe nisy vehivavy ihany ko efa nitatana ny tanànana Tananarivo oka aloha tsy adinoana no ny momba zay fa rehefa hoe zavatra nisy de nisy fa tsy élu fa nanao intérim zany PDS nisan'izany ohatra Ramatoa Michel Ratsivalaka nisan'izany Ramatoa Olga Rasamanana nanana andraikitra teo amin'ny tanàna Tananarivo zany nandritra ny fotoana izay hoe na PDS fa nytineteneny eto hoe lay be ny tanàna vehivavy izay voafidy dia tena naneo tsara mihitsy an'izay hoe fahaizana mitatana izay ary nampiseho ny Lalao Ravalomanana ny fahaizana mitatana zany hoe renivohitra na firenena anankiray republika renivohitra de naseho an'izany aroka tsy adinoantsika fa tena hoe soavaly ny atibilina araka ny fomba fitenenana ny commune Antananarivo tamin'izany fotoana zany tsy nisy fanampiana ka raha hoe commune ve tompoko renivohitrina republika anankiray tsy tsy nahazo fanampiana avy any amin'ny fitondrana foibe amina fitantanana vahoaka mihoatra ny 3 millions tam'izany zao zany efa mihoatra an'izany dia ahoana ny mety ho fanderiny raha tsy nahay zany tsy nanana n'lay fahaizana sy ny hoe fahamatorana eo amin'ilay fitantanandrara dia inona ny mety zavatra nitranga teto Antananarivo mbola desera fotsiny sy mbola fanampiny fotsiny ny kapakapa isan-karazany amin'ny endro maro teto amin'izany commune Antananarivo zany tamin'ny fotoana na be ny tanàna aneny Lalao Ravalomanana zay zany le izy pirofo anankiray tsika ma tsy miteniteny foana fa zavatra nyainana teto izany dia ity misy ohatra anankiray atsapatsika hoe ahoana moa zany endrika tena hoe fitantanana izany nefa vehivavy no mitatana ny laya sehatra izany raha tamin'ny fotoana ny tantana ny neny Lalao Ravalomanana ny commune Antananarivo resaka vehivavy mantsy ny sujet atsika amin'ity izany tantaraina zavatra anankiray nareo ary maro no nahatadidy an'izay tao Analakely tao nisy rehefa latsinainy moa zany dia mandeha ny fananganan-tsaina eo amin'ny parvis io mandeha ny fananganan-tsaina manao ny hiram-pirenena dia eo daholo ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra zay moa tao anatiny tamin'izany satria tao anatin'ny communication zany tao amin'ny cabinet ny neny Lalao Ravalomanana de teo daholy de ny pompier sy ny sampana rehetrarehetra zany dia eo de mandeha ny hiram-pirenena de vita ny hiram-pirenena dia misy ny fitenenana ataony be ny tanàna zany andro latsinainy io fananganan-tsaina io toy ny mahazatra de misy sono moa zany maheno daholo io Analakely rehetrarehetra io fa ny alahady talohan'io dia nisy tournoina baolina rugby tao Kianja Mahamasina dia ny commune Antananarivo renivohitra manana ekipana rugby Uscar dia nandeha nijery baolina tany ny be ny tanàna sy ny ekipa tao amin'ny mpanatanteraka maromaro tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia ny zavatra nisy tany dia tena hoe nielanelana be zany le score resy ny Uscar tam'izay betsaka natadidy an'izay resy ary tsy hoe elanelanisa-kely fa tena elanelanisa lavitra be mihitsy dia rehefa jerena l izy dia hita hoe nisy atandrevaka nisy tsy tena fiomanana tsara natao ary hoe nisy faharesena tokony mba hoe elanelanisa kely zany fa ho an'ny mpijery baolina na mpijery foot io na mpijery rugby de hoe raha vao hoe tena tataka be ny score fomba fiteny amin'ny fanatanjahanteny zany so ndray misy taitaitra indray any inona koa zany fomba fiteny zany dia
tsy maintsy misy mifanamoreny ahoana ko ary zany raha mifoto izy zao de hoe valo sy ray na oatra zany de ohatrohatran'izay le score fa mbola ny ohatran'izany ary dia resy ny iskara tamin'izay fotoa zay dia rehefa nijerena de hoe tena misy tandrevaka atao misy zavatra tsy voafeto fa hoe nahoana no ohatran'izany ny résultat dia teo amin'le fanangana-tsaina amin'izay tena entitra ny ben'ny tanàna Ramatola Lao Ravalomanana ineny zany de tonga de nitenina hitsimitsy hoe tena tsy mety iny toe-javatra iny ary tena enjana ny fiteniny tamin'izay fotoana izay so mantsika am'teny hoe vehivavy ben'ny tanàna de hoe ohatr' zany no fantena fa zay ny zavatra aseho teo anontany io daholy ny mpiasa tao ary mbola betsaka mpiasa zay niaraka tamin'tena moa tamin'izany mbola ao hatramin'izao na tadiden'izany ry zalampanao rugby eo na tadiden'izany fa tena hoe enjana ny fiteniny tamin'izay fotoana izay ary io analakely ray vohatra io satria mandeha amin'ny sono de samy nangina daholy nangina nyeno an'izay fiteny an'izay inona zany de hoe de samy ny eny to moa inona ny tiano hotenenina ao anatin'ilay izy ny tiano hotenenina zany de ny hoe vehivavy no mitarika dia tena mipetraka zany lay sary hoe eto mitarika de ato ny tarihana manome direktiva dia manaraka mazava loatra ao anatin'izany ko ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna ny loasy ny disiplinea zany areo moa mifameno mba hahafahanao zany mitondra ny zay hoentinao zany any amin'ny lalana tokony izy tsy hoe filambaniny na hoe fititehiteny fa tena hoe fitiavana makany amin'ny tsaratsara kokoa zany no tiana ambara tamin'izay ka inona ny tiana tenenina de ny hoe ny vehivavy zany ho antsika eto Madagasikara de maro no tena hoe manana ny maizy azy ary mahavita ary voarakitra ny tantara reny fa tsy hoe misy manova tantara ny erina any mety misy manova hoe zao fa marina tompoko marina ihany fa akoatr'izay ihany ko dia io moa le hoe fiainana fa misy ihany koa ny vehivavy manana ndraikitra amin'izay ampiandreketina azy fa mahabe resaka ly zany tsy hoe jerentsika amin'ity lafiny ity fotsiny na jerentsika amin'ity lafiny ity fa resahantsika avokoa inona ny tiana tenenina am'le hoe mahabe resaka ka ny résultat ny vokatra ihany no hitsarana ny rehetrarehetra fa misy vehivavy manana ampandreketina ndraikitra zay tsy hiteny eto hoe aiza na izana hoe tsy hiteny zay fa anjara ny tsirairay no mandinika am'izay fa inona resaka atsika inona resaka ka zao hony ka dikan'izay zany de ny hoe io le resaka hoe zony vehivavy io tsy tenenina fotsiny io fa na ilay vehivavy vo resaka dia mila manaja ny tenany ilay vehivavy vo resaka izay andraindraina amin'ny resaka valomarsa sy ezahana zany mandritra ny hoe fiainana hoe andrandraina dia mila manaja an'izay valeran'izay ihany ko ary ny manodidina manoloana an'izay raha ny teneniny mpandinika fiarahamonina dia manana ndraikitra tsy afa-miala zany hoe mifameno lay izy ilay vehivavy izay hoe asandratra amin'izay maizy azy zay iadina ezahana ny mba azahoany zo mba mitovy amin'ny lehilahy mitovy amin'ny rehetrarehetra dia mba mahay manaja an'izay ihany ko izy fa raha sanatry hoe ny tenana ra-tsainy manaja azy amin'ny alalan'ny fihetsiny amin'ny alalan'ny fiteny fa misy ko tena mikaratsandratsana ny namana faniry tonga de natsanatsana be mihitsy ohatra zany mety hoe toetra voatsanahary sy ny sisa fa ny tiano tenena de hoe ilay nahajaina zany ilay valeur ilay alanja ho anao aloha izay mitondra an'le izy fa ny manodidina ihany ko dia mila manaja an'izay ary zay mahatonga ny firenena mikambana mametraka ho tena hoe zava-dehibe an'izany hoe journée internationale des droits de femme izany zay zany le izy amin'ny akapobe ny karahafitinina de tsotra fotsiny raha ho an'ny vehivavy eto Madagasikara tompoko ny olana miseho eto ka mahatonga ny endrika tsy fanajana ny zo ny vehivavy eto Madagasikara de noho ny krizy ara-toekarena io ny akamarony
de miteraka krizy sosialy dia izay ilay araharaha fa raha ohatra hoe matanjaka ny toekarentsika tsy misy alatreto tena hoe voaro tsara ny fananany malagasy rehetrarehetra io voaro tsara de maninona misy fiatraikan'izay any amin'ny fanajana ny zon'ny tsirairay ka ao anatin'izay ihany koa ny fanajana ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy vavy sy ny reny sy ny sy rehefa hoe vehivavy dia voafoaka ao anatin'izay zay ka Madagasikara fa ny firenekafandray misy zavatra ohatra ny Afghanistan zao tena hoe ny ina moa zao no mitondra ny Afghanistan reto le Taliban zany mahery fetsika ny endrareo fa misy resaka finoana sy ana hoe tsy maintsy misarona ny nosy reny hafa fa ny atsika zany raha diniana de zao tsy tokony isy zany hoe fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy zany raha ohatra ka matanjaka ny toekarena lezo ane fantatra lezo be zao ny atsona hoe zon'ny vehivavy reto fantatra zany amin'ny akapobeny fa noho ny lay afahantrana zay foana ny atsiketo noho ny lay fahantrana de lasa teraka ho azy ilay tsy fanajana ny zon'ny vehivavy zon'olombelona mihitsy satria rehefa mahantra de akizy eny taona very olona de lasa mitona vato de lasa manosika sarety zao tsy ompontsony no mitarika ny sarety satria ny ompo koa efa tena manomboka tsisy fa olombelona no mitarika ary tena gaga mihitsy ny tena nay ndre-pandeha fa reny le sarety le tarian'olony reny mba lizy moa zany zao fa miova pneu ana fiara fa tsy le pneu ngeza be le sarety ohatran'ny taloha le mpitona saribao reny tso fa miova pneu le izy satria manimba lalana koa le pneu be le hazo le vy reny dia vehivavy manampy anazy na zanany na izy na vadiny na nadany le lehilahy zany mitarika eo aloha le entana misavovona tsy zakana fiara madinidinika zany entana zany de le vehivavy manosika renim-pianakaviana atorina azafady indrindra mibaby zaza manosika de ozy izy ianao hoe aizany zon'ny vehivavy am'zany tsy misy zon'ny vehivavy zany raha izay zavatra nitranga izay fa inona no mahatonga an'izay ny fahantrana no mahatonga an'izay raha ohatra zany mba tsara ny fari-piaina ny isa-tokantrano dia miena ho azy ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina sy eo anivo amin'ny firenena raha i Madagasikara no resahana tompoko zany hoe na inona olana miseho eto na tsy fanajana zon'ny vehivavy io na tsy fanajana zon'ny ankizy io na tsy fampikanina io na ny zay endrika gidragidra isan-karazany eo anatin'ny fiarahamonina dia noho ny fahantrana sy ny fitantanana mitongilana no mahatonga an'izay zany hoe ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy zany de voka-javatra ihany keo io vokan'io satria le olona rehefa tsisy vola ao an-trano dia teraka ho azy ny gidragidra ary resaka fisaraha-panambadiana koa mbola ao anatiny dia mandana mankeny amin'ny fitsarana iny fa betsaka ny mangataka fisaraha-panambadiana tompoko zao ny tenen'lay namana mpitsara anankiray zay manahirana nerariana ozy ny tena mitsara n'le izy satria tena manahirana satria hoe renim-pianakaviana ray-pianakaviana ny sasan'zany mbola kely le zanaka ny sasan'zany efa lehibe de hoe isara-panambadiana rehefa jerena le izy de krizy de tsika ave zany de ena krizy eto foana kanefa firenena manana ny maizy atsikisika zay zany ny momba an'iny namana fanirina zavy manantany tsy maintsy no resahana ny momba an'izay mba hoe tsy ho tompotrano miono isika mianakavy sady misy isaintsainana ilay izy fa atsika moa zany zao mbola migere krizy foana io ndray zany misy andro ratsy any varabaratrany ary mibarila amin'ny petrolina mba ohatrinona 127 dolara tamin'ity andro anyity nidina kely fa teo izy efa nanafosafony 130 de zao izy zany nanafosafony 127 efa ambony be zany mbola lavitra ny lalana ho atsika ndondray ary faniry enery de misaotra nyrina am'izay fanazava-kevitra mpiasika ny vehivavy izay asaina trantsika tsy isaradalana amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada am'izao maraina izao etotsika de resaka lafy mbavao makasika ny fiainany firenena amin'ny akabeany zany ny raharaha kinapsa no anomboantsika izany satria isika moa zany dia nanomboka nare tamin'ny
fiandohan'ny herinandro niditra tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ny amin'ny fivoahana antotantaratasy teo anivon'izany orinasa knapsa izany. Ny knapsa de fitehirizana an'ireo latsakemboky ny mpiasa zay mivadika ofisy trondronono rehefa tonga ny andro zay mba hipetrapetrahany hitsarany amin'ilay asa zany ka mba hilalaovany zafikely na hiarahany amin'ny zanany zany ka de mba mandray zay atsembohany izay mihitsy le izy latsakemboka zany dia misy ny fandraisana izany rehefa tonga izany fotoana zay hitsarany zany araka ny nambarantsika teo. Ny mpiasa zany no mamelona an'izany knapsa zany, ny mpiasa zany no anisany mandoha vola mivatana ary manana an'izay petrabola miodina ao anatin'ity knapsa ity zany. Dikan'izay dia misy vola foana isan'andro, misy vola foana isan-kerinandro, misy vola foana isam-bolana, misy vola foana isan-taona mirotsaka ao am'izany knapsa izany. De reo vola ireo zany no mahabe adevitra am'izao fotoanandro izao. Tsy voazao nisy adevitra mahakasika an'izay resaka knapsa izay fa nandritry ny taona 3 na 4 lasa izay de nanomboka nisy ny adevitra mahakasika an'ity knapsa ity. Ary rehefa nisy ny adevitra de nefara tamin'ny fitsoahana tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny knapsa izany rehefa namoahana antotantaratasy tsy fahafahana mivoaka ny sistany Madagasikara izany tale jeneraly teo aloha izany. Fa ino moa dia mifangaro tamina resaka politika sy raha ara-panatanjahantena zay mbola mandeha am'izao fotoanandro izao. Ary nisy olona voatonona zay nanana andraiki-panjakana ambony be ihany koa tao anatin'izany raha izany. Miverina ny zava-misy am'izao fotoana zao, ary rehefa miverina ny zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy hoe resaka tsenam-barim-panjakana zay nanaovana asa iray tahaka ny teny votovorona ohatra satria zany no nanenjehana ny talejereany knapsa teo aloha, fa mifangaroaro zavatra marobe izy raha ohatra ka ny firafitra zay antotantaratasy zay miparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy sy navoakana lanceur d'alerte izay no resahantsika izany. Tahaka an'izao zay aseho amintsika izao zany. De izay no itondrantsika amin'ny lafim-panadihadiana, tsy hoentintsika angambany hoe andinina isany andinina na hoe détail par détail na teboka isa-teboka lay fanazavana, fa raisitsika fotsiny amin'ny ambangivangony adevitra le izy ny hoe ny fivoahana tantaratasy tahaka zao dia mametraka avy hatrany rehefa tonga eo anivon'ny fiarahamonina ny hoe inona no fandraisana andraikitriza sy manahoana ao anatin'izay tompon'andraikitra zay tokony hanao ny fanadihadiana momba an'izao raharaha izao. De raha ohatra ka ataontsika satria raha vakitsika ity antotantaratasy miparitaka ity de mety hanano sarotra be ny any ny resaka an'izany raharaha izany ny amin'ny fandraisana an'ireo lahara an'ireo pejy miresaka amin'izany, fa ataontsika safy be marina fotsiny le izy ny amin'ny hoe tao anatin'izany ohatra ny tombontso manokana raisin'ny mpitatana amin'ny alalan'ny tale jeneraly eo anivon'izany knapsa izany. Tao anatin'izany ohatra ny fividianana trano lafo de lafo ho an'ny orinasa Air Madagasikara zay mitetina any amin'ny 12,280 millions d'ariary any tamin'ny alalan'ny volan'ny knapsa. Tao anatin'izany ohatra ny mbola fividianana ihany koa ny trano 10,971 millions d'ariary zay voatondro fa ao Analakely ka nampanofaina zay mbola tsy mazava ny ofany raha ny fanazavany ity antotantaratasy ity. Ao anatin'izany koa ohatra ny fividianana tany zay tsy de mazava mitetina 12,500 millions d'ariary. Mbola ty antotantaratasy ity daholo no miresaka an'izany rehetrarehetra izany. Ny vola be ihany koa 11 milliards d'ariary zay nampindramina amin'ny commune urbaine Antananarivo ny vidianana ny orinasa Easy Park zany zay mampanofa ny tontolon'ny parking ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Zany rehetrarehetra zany no adevitra ao anatin'izao raharaha izao. Mikasika ity farany ity ny mpanolontsaina ny tanàna ramatoa le Mansarary Nirina de efa nanindry fefa nandalo tokoa ary ren'ireo mpanolontsaina izay resaka knapsa sy CUA zay ny amin'ny hampindram-bola ny CUA ny knapsa ahafahana mividy ny orinasa Easy Park zay lasa SMGD am'izao fotoanandro izao.
de tao anatin'izany ihany ko ny fifidianana fiara maro ho an'ity orinasa KNAPS ty ary misy concessionnaire zay tompona andraikitra lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena manana asa fandrarana no nahazo ny tombony manokana tamin'izany zany. Ao anatin'izany hoe famoam-bola amina milara tamina foto-drafitrasa kanefa tsy fananganana fa asa fanavozana foto-drafitrasa samy hafa manko zany, tsy fanamboarana foto-drafitrasa fa fanavozana, zany hoe réparation na entretien no natao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Betsaka no adevitra voaresaka ao anatin'ity KNAPS ty, de iny no nitarika amin'izany lay olana samy hafa teo anivon'lay KNAPS ka nahatonga n'lay hoe misy syndicat voapetaka tao anatin'le izy satria ny adevitra nandeha tao anatin'izay de hoe nisy fitona document ve tao anatin'ity KNAPS ity ka nahatonga an'izay mety ho fisamborana an'ireo syndicaliste telo lahy eo anivon'izany orinasa zany. De ny ray am'izao fotoana zao mbola voatazona eny anivon'ny fitandrena ny filaminana zany. De hoenotsika aloha satria na tiana na tsy tiana ao anatina adevitra ohatran'izao de misy foana lay firaisan-kinana ny syndicaliste eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay iandra dininy tsirariny eo amin'ireo syndicat na mpitarika syndicat zay manao lay fiarovana ny tontolo ny asa tahaka izao. Omaly no nitranga ary rehefa nitranga ny zavatra omaly dia voatery nanakatona ny toeram-piasany ny teo anivon'ny KNAPS zany satria dia ny ray iny na de ny asa tao anatiny any ary reo mpiasa eo anivon'ny KNAPS. Hoenotsika aloha zany ny tady-baovao zay nataony mpanao gazety ny MBS makasika ny fijoroan'ny SSM na ny solidarité ny syndicaliste na ny syndicat eto Madagasikara zany manoloana n'lay fisamborana an'ireo syndicaliste teo anivon'ny KNAPS telo mirahalahy indrindra fitakina maro no nataony teo anivon'ny fikambanana syndicaliste eto Madagasikara na ny SSM manoloana ny fanendrikendrehana sy ny fitazonana ny filohan'ny syndicat KNAPS eny amin'ny cybercriminalité anosy nanomboka tamin'ny zoma maraina teo. Raha iverenana ny zava-misy nolazaina fa nanaparitaka raharaha mikasika ity rafitra ity atany anaty tambajotra tserasera Facebook, YouTube nandraikitra io ka antony nitazonana azy. Ankoatra ny fitakina ny amoahana ity faran'izay aingana, anisan'ny takin'ireo syndicat ihany koa ny fanokafana fanadihadiana lalina mikasika ny fitantanana ny volan'ny KNAPS. Mahita izahay fa vohitsakitsaka ny fahalalahana ara-tsindikaly eto Madagasikara satria efa filohana syndicat no enjehana amin'izao fotoana izao. Faharoa dia mitaky tsy misy fepetra izahay ny amoahana an'izany namanay izay filohana syndicat mitovy aminay izany ihany koa satria dia aminay dia nanao ny asany izy amin'ny mahafilohana syndicat azy dia miaro ny asany, miaro ny toeram-piasany, miaro ny tombotsoan'ny mpiasa. Izay zavatra izay dia ndraikitry ny lehibean'ny syndicat mihitsy no manao an'izay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Ny fahatelo mitaky izahay ny fanadihadiana lalina izay momba ny fitantanana ny volan'ny KNAPS io satria dia volan'ny mpiasa malagasy io ary tsy ekena tsony kosa hoe orinasa mbola mijoro tsara ohatr'izao no anaovana zavatra sahala amin'izany ka na izy tompona andraikitra amin'izany izay fikitihana ny vola mpiasa zany dia heverinay ny tokony hanenjehana azy manoloana ny lalàna. Mitaky ihany koa izahay ny ampisondrotana ny karama mpiasa na tsy miankina io na miankina amin'ny fanjakana satria ny antony iarahantsika mahalala fa mihasarotra amin'ny fiainana. Nanamafy moa ity filohan'ny SSM ity fa tsy nanaparitaka ny mikasika raharaha nenjehana azy ity filohan'ny syndicat KNAPS ity fa nendrikendrehana sy raha matahora no betsaka ho hiatrany ny nambarany. Tsara ho marihana fa tsy izy nanao ny publication ary mazava be rehefa tsy izy nanao ny publication dia fanontaniana izay apetrakay dia hoe fa maninona ary izy no samborina aty amin'ny cybercriminalité
izay no fahitana azy dia raha matahora atao amina mpitarika syndicat fanontaniana petrakay dia hoe hoaiza ny firenetsika raha ohatra ka mpitarika syndicat izay mijoro miaro ny asany. Naneho ny firaisan-kinany ary ny fampitaona teny amin'ny cybercriminalité anosy moa ny fikambanan'ny syndikalista rehetra eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiasan'ny KNAPS tamin'ity androany ity nanohana io tompon'andraikitra voatazona eny an-toerana io. Nanambarany teo anivon'ny SSM fa hisy ny fepetra ho raisin'izy ireo tsy ho ela raha tsy mivaly ireo fitakiana ireo. Iny zany ny fanambarana nentin'Andriamatoa Herzog izay filohan'ny SSM zany na ny firaisan-kina ny syndikalista eto Madagasikara dia andrasantsika ao amin'ity androany ity hoe aiza ho aiza na nanahoana ny toyan'ilay raharaha efa voarayany teo anivo ny fitandronan'ny filaminana na ny tompon'andraiki-panjakana izay mety ho voahelingelina ny raharaha tahaka izao ve zany afatra zany ny aminy hoe tokony havoaka ilay mpitarika syndicat eo anivony zany KNAPS izany. Zay ny amin'iny ny heveritsika zany de hoe mba hiaino ary hipetraka ao anatin'ny adevitra mato tsaratsara ny tontolo ny fitandrona ny filaminana sy nay zay mety nano pression na mety nano endrika fampitahorana tany ambadika tany ka no petahana avetrany lay mpitarika syndikaly zany mba ahafahana zany mamatatra ny lalana zay adevitra zay na tonga an'le hoe nahoana no nisy nafantatra iny olana teo anivon'ny KNAPS iny. Fa eto ny adevitra zay resantsika de ny hoe raha iny ary izy iny ka efa mivoaka ohatran'iny ny zava-misy eo anivon'ny KNAPS de inona no andraikitra tandrify an'ireo zay heverina fa manana ny andraiki-pahefana hanao fanadiadiana ny amin'ny raharaha KNAPS zany. Ary teo mbola nitenen'ilay filohan'ny SSM ny aminy hoe takina ny tokony hanaovana fanadiadiana momba ity raharaha ity zany. De eo zany avetrany de tokony hetsika voalohany satria raha ny fanazavana ny amin'ny endriny samihafa zay hitantsika amin'izao fotoana izao dia sahalan'ny efa mamofopofona kolikoly akoatrin'ny hoe misy reo tombontsoa miopapana azon'ny tompon'andraikitra eo anivon'izany orinasa izany fa ny aminy hoe ny fividianana trano, ny fanomezana sy famondramana vola, ny fividianana fiarakodia sy lafin-javatra maro zay voaresaka tao anatin'ity raharaha ity de hoe tohatry ny misy endrika kolikoly zany adevitra zany. Satria vola be 100 miliara no voaresaka ao anatin'izay raharaha izay. Tsy mifanalavitra am'izay ane no nanenjehana n'ilay tale jeneraly teo aloha e. De eto ny adevitra miteny manao hoe aiza ny bianco manoloana an'izany raharaha izany. Raha ohatra ka efa ireny ny fivoatrany sy fivakin'ilay adevitra eny anivon'ny sehatra nasionaly amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza lay eo anivon'ny mpanaramaso ny fitantanan-draharaha-panjakana amin'ny alalan'ireo fikirakirana andreo famoam-bola mpanjakana izany. Reo roa reo avy hatrany ny tobinin'ny sainy rehetra ny aminy hoe tokony misy fandraisana andraikitra aloha ho an'ireo zay voakasika. Fa ny raharaha makasika an'ilay mpitarika syndicat eo anivon'ny cybercriminalité dia mandeha ny tolona syndikalista sy ataon'ny mpiasan'ny KNAPS ary tokony ho ataony rehetra izany satria raha ohatra koa ka mety misy ny fijoroana sy fanailana zava-misy eo anivon'ny KNAPS de asa ataon'ny mpitarika syndikaly zany sy asa ho ataon'ny syndikalista zany eo anivon'izany orinasa zany satria miaro ny tombontsoa mpiasa, miaro ny tombontsoan'ny orinasa ary miaro ho an'ireo tombontsoany manan-draharaha sy manana petrabola eo anivon'izany orinasa izany. Kiza moa manana petrabola mazava ho azy ny vahoaka malagasy, ny mpiasa malagasy izay mandrotsaka ny volany ao anatin'izany KNAPS izany. Reo ny voatoatoana ao anatin'izany. Mety tsy hitovy ny sandany latsakemboka alohan'ny tsiraray ao anatin'izany fa ny anaran'izany de hoe latsakemboka ihany. Mety tsy hitovy ny sandany latsakemboka alohan'ireo mpiasa zay mandoa an'izany isam-bolana fa ny anaran'izany dia vola ihany ny anaran'izany. Dikan'izay misy ny sata mife an'ireo mpandrotsaka latsakemboka eo anivon'izany KNAPS izany. Ary zay le hoe misy fitsinjovana le ho avy ka raha ohatra ka raha lany
mabankropitra le knaps ahoana no ahafahana mitsinjo lay hoavin'le mpiasa zay mandrotsaka n'le latsakemoka ao anatin'izany orinasa izany ka mba ho fiarovana ny tsisiny zany hoe mabankropitra izany tsika eto tsy milaza fa marina lay dossier na tsy marina lay dossier fa mba hiarovana aloha satria misy mpiasa amanetsiny amatapitrisany manetina Madagasikara miasa ary mandola latsakemoka anatin'izany knaps izany de tokony avy hatrany de anokatra fanadihadiana zay voakasika ny endriky ny fanadihadiana amina iny zavatra tahaka izao satria misy risque na corruption ho isika zo zavatra ary misy fitantanana tsy mazava ka tokony ampiakatra avy hatrany reo fietsehana eo anivon'izay manana andraikitra zany mandray andraikitra mahakasika izany fa rehefa mandeha indray le fanadihadiana rehefa avy eo anjara amin'ny fanadihadiana no mahita ny sanambaratonga ny fanadihadiana ataony ny aminy hoe nisy tokoa na tsy nisy zay mety ho fanodikodonam-bola na zay mety ho kolikoly na zay mety ho fanomezana tombony sy vahana manokana amina mpiasa na tompona andraikitra na olona ivelan'ireo mpiasa fa mety ho mpandrara na mety ho tompona andraiky mpanjakana samihafa manana ny andraikiny eo anivon'izany knaps izany ny fanadihadiana tompoko no manana marina na mandiso izany de zay zany io zavatra takitsika io zay zany io zavatra atosiky ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao hoe mba tsy ho verivery foana izany resaka mandeha zany am'izao fotoana zao de zao sokafy ny fanadihadiana ary ny fanjakana de manana intérêt manana tombotsoa ihany ko anokatra an'izany fanadihadiana zany ary azo ny entina eo anivon'ny filakevitry minisitra mihitsy zany satria misy vola be miopapana anjato ny tapitrisa lavitrisa miliara voaresaka ao anatin'izany ka raha ohatra voaresaka ohatran'izay le izy de ny fanjakana zany no tokony ho sarotiny voalohany satria fanjakana le lazaina araky ny nambaran'le ministra ny fitaterana omaly hoe tena miaro ny tsisiny zany hoe tena tantely hafa-drakotry ny arem-pirenena izany ka raha mitazona an'izay teniny zay zany le fitondram-panjakana hoe miaro ny tsisiny tantely hafa-drakotry ny arem-pirenena de veritsika ihany ko fa miaro ny tsisiny ny tantely hafa-drakotra eo anivon'ny volam-panjakana lay tompona andraiky mpanjakana sy lay fanjakana de tokony ho sarotiny le fanjakana tokony hamoaka fanambarana ofisialy ny eo anivon'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy zay miandraikitra manokana anjany knapsa izany tokony isy fanambarana voaka eo anivon'ny prime ministre lehibe any gouvernemanta ohatra mahakasika ny amin'ny ho fepetra na mety ho fanadihadiana mahakasika an'izao trangan-javatra izao ary tokony isy ambaratonga andrafitra samihafa hangataka ny eo anivon'ny lehibe ny administration tsy mampanina amresaka an'izany ny tokony sezina avy hatrany ny am'izay fanaovana fanadihadiana mahakasika etony volam-panjakana etony nanao an'izany ny solomamboaka tiako Madagasikara nandefa taratasy teny amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny am'ireo vola be zay nandeha araky ny tsy tokony ho izy teo anivon'ny orinasa jirama nataona mpitatana ho isika rehefa miresaka jirama tsika de apetratsika manjava tsara ny hoe mpitatana sy ireo tompona andraikitra nanendry eo anivon'izany orinasa izany de zao zany ny eritreretiny rehetra ny aminy hoe na ny kandreo misy azy na ny vondrozo misy azy na ny tsara tanàna misy azy na ny jorobe misy azy na ny midongy atsimo misy azy na ny epany na ny ejeda na ny jafaro naiza misy azy na ny Endramasina na ny tanety be anaty vola ny jorobe na tia Atsirabe any ambano naiza misy azy ka misy mpiasa any malagasy zay mandrotsaka vola amin'ny knapsa io dia concerné izy satria volany sy tokony andoavana zay fisolononon zay no voakitika ao anatin'izao raharaha izao de zany no itenenantsika ny amin'ny hoe mahafantatra izany ve reo mpiasa voakasika ireo malala izany ve reo tompom-bola ao anatin'izany knapsa izany reo manana an'izay vola miodina ao anatin'izay knapsa izay amin'ny alalan'ny asa ataony amin'ny alalan'ny fandrotsahana latsakemoka izany de reny zany no tokony ifo am'izao fotoana zao so de isite ndray le tompona andraiky mpanjakana hoe manao incitation isika tsy incitation zany tompoko fa fampieritrretana ho an'izay mpiasa malagasy
zay manana antondrara manana anjay vola miodina eo anivon'ny knaps zay ny amin'ny hoe mila mijery mila misaina mila manara-maso ny am'izao a raha rany knaps zao le mpiasa malagasy rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Eo ampiandrasana no endriky ny faniadiadiana sy ny fanambarana ofisialy zay a ho ataony fitondram-panjakana satria na tiana na tsy tiana dia tokony hiteny ny fitondram-panjakana. Nisy sa tsy nisy ara-dalàna sa ara-dalàna ahosokafana sa tsy hosokafana ny fanadiadiana fa ny fanokafana ny fanadiadiana ihany ny tompoko any am'ireo ambaratonga andrafitra rehetrarehetra no ahafahana manamarina ny fisiny zao raharaha izao na ny tsy fisiny zao raharaha zao hoe tena voamarina fa tena nisy a anjany fanodikotonam-bolo zany ary apetratsika fa raha misy tokony hiaro an'izany intérêt ny mpiasa malagasy zany tombono any beanitra sy misotro ronono zany sy ho an'ireo taranaka malagasy zay mbola andova sy hampiasa n'io knaps io dia ny fanjakana malagasy no mila mampiasa an'izany fitaovana eo aty anatanan'izany amin'ny alala n'ireo tompona ndraiky mpahefana zay afaka anao ny fanadiadiana. Zay inge ny tadiavin'le mpiasa hoe tsy ny fisamborana ny lehibe an'ny syndicat akoriny no ahafoana na tsy ahafoana ny adevitra mahakasika an'ity knaps aty. Au contraire, vao maika raha mandeha ny adevitra ny amin'ny hoe fa misy inona ny tonga de mipetahana ny lehibe an'ny syndicat. Misy zavatra fenina ve? Misy zavatra tahorana ve? Misy zavatra mampiaya ve? Fa tsy any lalana diso fa ato anatin'ilay fikirakirana an'ireo antota-taratasy sy ireo kirakiram-bola nambarany ny antota-taratasy zay raisina isa-pejy manoloana an'ireo offre samihafa zay voatondro ao anatin'izany adevitra izany no tokony iangan'ny raharaha. Tsy voasambany aneny nisy an'izany tao anatin'ity republika ity tao anatin'ity régime ity efa fantatsika tsara ny zava-misy teo anivon'ny orinasa jirama raisitsika ohatra foana zany satria nanana problema am'izany le orinasa jirama tamin'ny fitantanana ny vola amin'ny banque mondiale. Nanana olana tamin'izany jirama tamin'ny famezana an'ireo tombony marobe manokana ho an'ireo mpitatana teo anivon'izany orinasa zany prime de performance na prime exceptionnel zany sy ireo lafiny zavatra maro zay voatondro fa tsy mandeha araka ny tokony izy am'ireo karazana tsena mandeha am'izao fotoana zao ao anatin'izany orinasa zany. Fa tsy ny jirama ihany na knapsa ihany fa marobe ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao de reny rehetrarehetra ireny zany tokony ho raisy ny fanjakana ho zava-dehibe satria raha mitoy zany rehetrarehetra zany misy vola be zany tokony ho ahodina ho an'ny fiainan'ny firenena tokony hitsinjovana amin'ny vahoaka kanefa lasa mivily lalana. Io tsy lay fomba fitantanana mpiasa-panjakana ihany ka hoe misy mpiasa-panjakana matoto mandray karama misy mpiasa-panjakana zay tsy tokony hisitraka tombotso manokana kanefa misitraka an'izany de misy manque gagné be da be ny ao anatin'ny volam-panjakana ka tokony hanaovana zavatra hafa na hoe misy vola fer fond d'entretien routier misy mpiasa tena nanao an'le asa fikojakojana ny lalana mazava ny entreprise mazava ny asa vitana mazava ny facture payena azy sy ny hoe misy asa tsy misy akory nefa terena isy facture ivoaka sy ny hoe misy asa tsy tomombana kanefa misy facture terena ivoaka satria zany makony fanazavana ny tompona andraikitra mahakasika ny volany fera io am'ireo entreprise eo. De meritreritra ny fanjakana fa azo atao ny manao ny recouvrement le volam-panjakana very be da be any ambadika any. Fa ity zany tena hita mazava hoe misy vola tokony hijanona atao anatin'ny volam-panjakana hiasa araka ny tokony izy araka lay orinasa-panjakana sy lay sehatra asa-panjakana anao ny asany kanefa tafahodina lasa any amina zavatra hafa ary misy tombony ho ana olona vitsivitsy zay mahaperita an'ireo mpampiasa vola ao anatin'izany orinasa. Iza moa mpampiasa vola? Iza mila raharaha am'le service public ny jirama ny mpanjifa ane zany iza ny mila raharaha amin'ny eo anivon'ny knaps le mpiasa malagasy mandola latsakempoka ane zany mpanjifa ane zany de io ny anarantsika ihany aiza nareo mpiarony zao ny mpanjifa amina tranga lehibe ohatran'izao efa mihetsika io ny syndicat ary efa nihetsika ny randram-bao ny syndicat ny SVS sy ny rehetrarehetra isaorany reny fijoroany reny mihetsika ny SSM io
fa zao aiza le fiara mety an'le vahoaka zay mieritreritra mihitsiny fa tompom-bola manana vola manana latsakemboka ao anatin'izany kinapsa zany tokony ho taitra tokony hanaitra mihitsy aza ny fitondram-panjakana ny amin'ny mitenenareo omeo ny version officielle par rapport am'ty raharaha momba ny kinapsa ity satria ny version officielle sy ny fanokafana fanadihadiana no nisy nylay apaisement raha ilainy zany am'ty raharaha kinapsa ty na ahafantarina lalilalina kokoa hoe makaiza ny adevitra momba nyty raharaha kinapsa ty fa raha izao zany fijeritsika azy zao satria raha ny fatapatatra ny amin'ny lafombola zay miasa ao anatin'zany kinapsa izany dia amina miliara maro ny kirakiram-bola zay miasa atao anatin'ity kinapsa ity 2021 fotsiny no 311 milliards d'ariary ny vola niasa sy ny tantaniny zany kinapsa zany ary eritreretina ny 2022 ny hoe 425 milliards d'ariary dikan'izany zany tsy ohatrany hoe mitantana épicerie ity ka hoe ny tombony kely eo ny ahodikodina mba ahazona mampiakatra ny lanjan'le tsena sy ahafahana mamelona an'le tsena tsy zay ity zany tsy hoe fikambana nyty ka ny latsakemboky mpikambana 50 isam-bolana mety ho 1000 ariary no atambatambatra de mety mahazo ray tapitrisa na 10 metsy na 9 metsy rehefa tambatambatra ny taona ray taona roa taona telo fa ity tena vola amina miliara maro be no kirakiraina ao anatin'izany de zay no anairantsika nireo manana zay petrabola zay manandrara zay manana an'zay kirakiram-bola ao anatin'izany orinasa zany mba hijoro izy mba hiteny izy ary mba ho mailo hanara-maso satria raha ohatra ka tsy misy mifandraisana andraikitra mialoha sy ao anatin'izao raharaha izao de zao rehefa tonga ny fisotroron'olo tsisy horaisina tsisy hoanina re mpiasa ireny ka na de lefa telo volana miandry an'le fandraisana an'le fisotroron'olo ary mety mbola hosahirana misy andray le hoe cumule aty amin'ny heritaona na roa taona satria inona ny antony bankropitra le kinapsa zany ve no andrasana zany ve ny tadiavina ino isika rina fa tsy ohatran'izany mba hiraritsika ary tsy ohatran'izany nanangazana an'io caisse nationale de prévoyance sociale io tsy zany ary tsy zany nanaovana mobilisation sensibilisation na communication mafy be momba ny tokony hisitrahan'ny mpiasa ny zony ao anatin'izany kinapsa zany fa raha ohatra le izy ka ohatran'izany de ho izy tsika hoe tsy misy antony ny tokony hanekeny an'izany mihitsiny fa izany dia fanaovana tantely afadrakotra sy reo zay tsy kombakomba rehetra atao anatin'izany de fanitry be ny firenena izany de fatatsika misy ny lalàna misy ireo ambaratonga andrafitra tokony hetsika zany manaraka an'izay adevitra zay rinarabe mananjara ny resaka kinapsa moa zany no fakafakainy namana fanirina zafy manantany teo fa le izy na kinapsy io na jirama io na hermady io na inona io rehefa atao hoe toe-javatra zay mafana zany amin'ny resaka fitantanana zany eny resaka fitantanana foana de misy resaka vola foana ao anatin'le izy tena hoe zay le tadiaviny ebesomaro hoe fahamarinana ao anatin'lay fitantanana izany resaka tsika any am'resaka hoe fifidianana ekeny rehetra sisy aloha anjaka amin'ny fahamarinana fa na fifidianana io na any amin'ny resaka fitantanam-bola amin'ny sehatra isan-karazana io dia izay fahamarinan'izay ihany no mampilamina sy ity ilay tena teny goavana mampitony sy mampilamitsaina ny tsirairay fa raha mbola misy resaka hoe micumule hoe aizy ty fa ahoany tiany zao hoe sinsisa dia iny lay manahirana iny ohatra hoe manahirana hoana moa zany fa miteraka lafin-javatra isan-karazana zany eo amin'ilay fiarahamonina eto Madagasikara ka resaka fitantanana foana io mety hitenitsika hoe totra ny dridrangily koa zany resaka zany eka dridrangilo satria misy mipotra tsy misy mipotra tsy misy fanontaniana tsy misy fanontaniana eo rehefa tsy misy fanontaniana mipetraka ntsony fa mazava inona moa no anontaniana eo
rehefa mazava tsara ny fipetraka ny raharaha, rehefa manaraka tsara ny lamina isan-karazany le izy ka hoe ohatra zao resaka knapsa hoe misy ny fandaovana cotisation sinsisa dia zay tokony isitraka an'le izy ara-pahamarinana dia misitraka an'izay fa zao le izy ane zao raha ohatra hoe nijerentsika am'le hoe vola raisan'ireo ray aman-dreny reo hoe misotro ronono zany dia raisin'izy ireny isaky ny telo volana dia alao tsorona mihitsy raha hoe manoloana ny resaka fiatrana fiainana indray ty tsy resaka an'le fanadiadiana sy famakafakana nataon'ny faniry teo le resaka teo fa ty zany tena resaka fiatrehana fiaina ho an'ireo ray aman-dreny mandray fisotrondronono izany de inona moa fa dia rehefa reraka ny toe-karena rehefa milatsaka ny lanjam-boly le ariary dia misy fiatraikany io le olona efa isaky ny telo volana izy mandray iny mazava iny isaky ny telo volana fa ao anatin'iny telo volana iny rehefa miotsaka ny toe-karem-pirenena tsika any foana resaka an'izany tsika tamin'izao ny vehivavy teo dia misy fiatraikany io any amin'le resaka fisotrondronono satria maninona le montant zany eo ihany fa le lanjam-bola miena ny vidim-piainana miakatra dinona ny dikan'izany tsy vao mainka mantra satria le vidim-piainana miakatra ihany nefa iny vola iny zany mba hoe ampiasain'lay ray aman-dreny zay mandray ny fisotrondronono fa ny sasany tonga de roa andro de tapitra ray aman-dreny io tia atao atsy tonga de tapitra le izy inona ny mahatonga an'izay mbola le fahareran'lay toe-karena no mahatonga an'izay ka miresaka namana faniry hoe resaka knapsa sinsisa io moa efa tenenina foana izy io satria tena raha miteny-sika hoe manaja ray aman-dreny tena hoe mifatrapanajana n'zany ray aman-dreny zany sika dia any zany mila ajerena akaiky na any amin'ny fomba fitantanana io na any amin'ny resaka fomba fizarana io na any amin'ny kipitsopitsony isan-karazana io tena hoe mila atao tena priorité amin'ny priorité satria isika menakafo tsy tonga amin'ny hoe toerany misy atsika raha tsy nisy an'ireny ray aman-dreny reny nanao ny asany tamin'ny fotoanandro iny namana fanira zafy manantany tsetsatetsa tsy aritra ihany fa dia ambava omana apo meritreritra fa li zany araka ny teneninao teo hoe raha vao resaka hoe kirakiram-bola raha vao resaka vola de saripady zay kirakiram-bola saripady io satria nahatrany alohabe tany ara tany amin'ny andro ny jodasy dia fatatsika ary ao anatin'ny kare mihitsy ko tsika zao dia efa mampieritreritra ny nataondry jodasy fa resabola any anaty baiboly any de resabola misy an'ny zavatra ambara isan-karazany zany ohatra hoe resaka jodasy sinsisa de iny ny namadiany ny tompo sinsisa ka io dia ninona jambaninona monsy fa ny olona jambaninona aloha tsy teny fa so ndray ny sasa miteny hoe ahoana koa zany fa zay le fomba fiteny zany ka raha vao resaka vola de mila fahamarinana ny fitantarana azy iny zao vao nresahana tetikio hoe aizany oa reny le jury le miambina ny fanadinany reny mbola nisy sy nahazo ny vacation sa inona ny anarany reny zo zany mbola nisy tsy nahazo fa de hoe mbola mikimela mbola zao fa ilaina li zany hoe aloha ara-potoana de milamina de misy ny fitoniana sy ny filamina tsaina indrindrandrindra ao anatin'izay fa manahirana ane manoloana fiatrehana azy fianefa sarotra de anao zany mieritreritra hoe mbola misy volako ary fa an'le izy nefa ato misy marary misy voan'ny covid dia tsy voakitika ao anatin'izay fanamariana farany resaka hafa mihitsy ty namana faniry mialohan'ny maraparananao azy le resaka an'le fitanterana mbola resaka an'izay ianao fa fanamariana kely farany fotsiny resaka tsika teo le hoe nodemande zany le mpanao gazety frantsay tao amin'ny TF1 le Jean-Pierre Pernaut de raha pitso natao zany ny hoe fanaovam-beloma azy sy ny fandevenana sy zay atao zany fa zao tsy nisy nafenina mihitsy ny aretina nahazo azy fa de hoe kanseran'ny poumon tsisy nafenina toe-pahasalamana zany tsisy nafenina fa de nampahafantarina ny rehetrarehetra hoe kanserana poumon no nahafatan'ny mpanao gazety Jean-Pierre Pernaut zany zay niasa tao amin'ny TF1 nandritra ny 13 taona zay le izy
fa inona ny tiano resana am'izay na manafaniry ny atsika afina fenina any raha ohatra ianao zany hoe olona ireny mantsy hoe homme public ohatra antsika mpanao gazety mpanao politika sy zany dia indrindrandrindra ohatra hoe ny mpitarika eo anivony ny fanjakana dia ny any ivelany zao raha ohatra hoe resaka vaksiny de fantatra hoe efa navita vaksiny na ihany fa ny eto amintsika misy tsy fantatra mihitsy hoe fa nanao vaksiny sa tsy nanao fa ny an'ny sasany ary zany hoe aretina satria le olona zany dia anyrehetrarehetra izy dia mila hoe mahafantatra ny besoma fa ny tsika ty angamba de hafa kely mihitsy aloha ny eto Madagasikara misy zavatra tsy fantatrao zany kanefa rehefa misy zavatra tiana asongadina de iny de asongadina atao daholo zay anasongadinana azy tsetsatsetsy tsy haritra fotsiny na manafaniry fa alefaso indray raha resaka fitaterana amaraparana anazy ity manko a zay efa tranga za rehetry ny efa hoe efa zay zany ny sakafo amin'ny akabeany rina zany rehefa miaraka am'le le fitondram-panjakana rythme an'le régime actuel zany de hoe scandale zany hoe tsy mahazo aina zany le fitondram-panjakana raha tsy micréer scandale de le scandale ndraindray lasa mode de diversion amina grand dossier mipoka eto Madagasikara petratsika mazava tsara mihitsy zay ity resaka fitateran'ity zany ny zay nanaitra an'izy ty rino ny tairin'zay manalo hoe vondro mimpandrara malagasy izy ty hoe fa ahoana mihitsy mo no sakanana ireo mpivezivezy mpiondrana amin'ny fiaramanidina ny tsy hitondra bagazamin zay amin'ny alala ny valizy misy kodiarana hivoaka ny Madagasikara na miditra ny Madagasikara satria zay le fepetra de mety hoe zany de misakany zany amin'ny resaka fahatongava mpizahatany eto Madagasikara de taorianan'zay nivoaka le taratasy namana teknisiana azafady le taratasy teo anivo ministera ny fitaterana zany de nivoaka ty taratasy ty de rehefa nivoaka ty taratasy ty zay ny tsy niavo ny ASG le niteneny député Rambo teo hoe ny ASG no manodina ny fitantanana na ny administration ao anatin'ny ministera iray ny talen'ny kabinetra no manao ny politika raha misy ny politika atao anatin'ny ministera avana tsara zany fa ny ASG raha ohatra zany tena misy manao ny asa zay larina faharoa anatin'ilay ministera de ny ASG zany donc mato ny ASG nandefa ny ty taratasy ty tamin'ny fahatelon'ny volana marsa zany zay makany amin'ny directeur général ny avion civil de Madagascar eto Antananarivo zay misy laharana mihitsy eo ambony io amana teknisiana azafady averina kely numéro 72 mazava tsara mihitsy ny MTM dikany MTM de ministère en transport et météorologie de ny ASG de makany ny directeur général ny avy any ny directeur général ny transport ino izy ty MF ty zany de mivadika zany zay adevitra zay tateorina satria ato izy dia nasongadiny mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe faisant suite ozy izy ny réunion tamin'ny 2 mars zany hoe mato zany nanatanteraka fivorina tamin'ny faharoa amin'ny volana marsa dia tena nisy baiko tany azon'le ASG ary mato izy nandefa taratasy ara-dalàna misy numéro nalefa tany amin'ilay directeur général ny ACM zay misy cachet rond cachet rouge miampy soni de mazava ho azy tsy échange zany administratif zany tony taratasy tony fa lettre officielle zany tony satria raha tifiritsika ambanimbany ty namana teknisiana de misy taratasy andefasana dika mitovy ho any anivona départementa ministérial ity taratasy ty hitatsika copie A dikan'izany zavatra efa officiel ty zavatra efa miatry ty zany fa tsy resaka échange zany ty tsy ohatry ny taratasy zay mbola mety hoe tsy nahazo numéro ty na ohatry ny hoe misy lalàna apetraka de mbola mandeha hoe avant propos na hoe avant projet ana loi de mbola edikevitra ohatran'izany manko reny taratasy reny na projet na décret fa mbola tsy raikitra fa ity zany de taratasy efa raikitra ny fahitana azy
mazava tsara numerony zay enregistré tao anatin'ny taratasy mivoaka sy miditra ao anatin' zany administration'ny ministeran'ny transport sy météologie zany. De dikan'izay rehefa tonginy eny anivon'ny ACM aviation civile de Madagascar de enregistré any koa iny taratasy iny. Zany fomba fiasa zany ao anatina correspondance administrative. Fa nagaga an'li izy tampoka de hoe io ny fialana bala nataon'ny ministère. Fa rehefa miparitaky ny taratasy iny de misy tompona andraikitra ao anatin'ilay ministère ao zay efa minisitra taloha. Zay voatendry ho coordonnateur général des projets eo anivon'izany ministère zany. De tsy nalala akory ny fisin'io taratasy fandraisana andraikitra eo anivon'ny ministère io fa ny nataony avy hatrany de inona tahaky ny nataony tam'le teo aloha miaro an'le ministra izy. Hoe tsy avy eo amin'nivo ministère amin'ny fitaterana io. Ty le izy ty vakitsika tsara mihitsiny. Tsy avy any amin'ny ministère ny transport mihitsy zany. Fanambarana momba ny valizy roulette zany. Koa janony ny fanaratsiana atao amin'ny ministra Tinuka Roberto, coordonnateur général des projets eo anivon'ny ministère no miresaka an'izany. Fa rehefa nandeha le adevitra maro be taorinan'izany de izy ihany nanitsy. Zay kosa aloha mba zavatra hafa zay. Nitsy ny zavatra nosoratany hoe miala tsiny aminareo namana rehetra afaka ora vitsivitsy taorinan'iny publication nataony iny. Hoe miala tsiny aminareo namana rehetra amin'ilay resaka valizy roulette omaly alina noho ny taratasy avy amin'ny direction transport aérien nosoniaviny SG io. Nantany any aho alohany nanao publication fa tsy nisy nampahafantatra momba an'io. Izay sam'izay zany no mila mifampiresaka tsara misaotra amintsikera rehetra nataonareo. Coordonnateur général des projets io eo anivo ministère en transport tsy mahafantatra akory ny zava-misy ao anatin' zany ministère ngeza be zany, misy ny SG, misy ny direction ny transport aérien. Inona zany ny zava-misy io? Azotsika saina ve? Fa maika fotsiny izy satria attaquer le ministre ny transport de niaro an'le ministre izy hoe tsy avao ny fanambarana oka ny fanenjehana an'le ministre ny fitaterana. Kanjo rehefa manao recoupement ao anaty izy de mahafantatra ve ay misy io zany. Donc na le sampitatana ary ao anatin'le département misy eneny staff saky ny alatsinainy donc tsy niresahana ve zany. Raha niresahan'le ministre hoe tamin'ny 23 février nefa nisy any fandraisana fanapahan-kevitra io tsy nizarain'le ministre ve zany tamin'ny mpiara-miasa aminy isy donne ohatrin'izao indray zany satria isokatra amin'ny frontière anoany amin'ny mois de mars any. Donc hodiny atsika eo anatin'ny staff meeting ty zavatra ty satria mahakasika an'ity département misy atsika ety. Dia alefa atsika eto namana technicien le fanazavany le ministre ny transport tsy mbola ity aloha nalefa atsika fa le fanazavana tamin'le conférence de presse nataon'le ministre ny transport mikasika indrindra ny aminy hoe inona ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra io. Teto zany vaovao marina hoe ay tena marina tokoa fisin'le taratasy. Inotsika vetivety le izy tamin'ny 13 ny volana febroary taona 2020 dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tao anatin'ny conseil des ministres fa ajanona tsy azo atao tsony mitondra bagage à main misy reny valizy misy kodiarana ireny. Bagage à main ny resaka zany eto satria ny anton'izay de taorina ny fanadiadina zay natao tamin'ny resaka fiparitahany sy fahazoambahany ireo fanondranana arena ankibony tany zay malagasy ihany no mamoaka azy ivelany sistan'ny Madagasikara ary ny 700 isanjatony zany dia tamin'ny alalan'ny bagage à main ka ny androany zany tsy hoe tsy azo tao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo entina strict minimum strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatin'ny zavatra reny zay no entina. Ny ordinateur ajana ny antony misy koa zavatra hita taorinany fanadiadina plaque ny reny ordinateur reny soloiny zareo volamena, ny batterie soloiny volamena
dia najanona koa zany a zay ordinateur zay ka androantsika ny zavatra tokony asapiaro ny mpiraitan-drazana rehetra dia tokana hoe ahoana ny fomba ipreservevatsika zany are-pirenena zany, ahoana ny fomba azoany Madagasikara tombony fa tsy olombitsy no isitraka an'izany are-pirenena izany ka tokony iray fo zavatra tokony ho discussion zany androany hoe icompenser-na n'lay poids n'lay bagage satria micompte be zany amin'ny bagage à main zay ataontsika hoe 10 kilo ny bagage à main ohatra dia alefany amin'ny bagage sotve zany zavatra zany a zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny compagnietsika amin'izao fotoana izao. Ilay conférence de presse nataon'ilay ministra omaly maraina zany mahakasika an'ity adevitra be momba an'ity taratasy navoaka ministère ity. Hitantsika nijoro taoriana n'ilay ministry ny fitaterana zany ilay coordonnateur général des projets eo anivon'ilay ministère zay tsy nahafantatra akory ny fisian'ilay décision eo anivon'izany ministère zany. Misy dikany daholo manko zany zavatra resahantsika zany. Teto zany le bagage à main ny adevitra de rehefa mivakina ny tao anatin'le taratasy de resaka hoe tsy azo atao no mitondra an'le bagage à main, le valise à roulettes, le resaka coffre-fort de atao le fomba fisavana sy ny sisa ohatrohatran'izay. Zao ny tao anatin'ny taratasy io fanapahan-kevitra efatra le izy. Fa nanokatra adevitra vaovao indray le ministra rehefa nanao conférence de presse, atontsika tsy mahita resaka mihitsiny hoe tsy azo atao koa no mitondra ordinateur. Fa rehefa niteny le ministra de nanokatra adevitra vaovao indray de milaza koa hoe ajanona ny ordinateur. De lasa tany ambadika tany indray le bagage à main amin'le resaka valise à roulettes, le valise misy kodiarana, fa lasa adevitra indray le ordinateur. Mafy kokoa raha lay resaka ordinateur ajanona any amin'ny soto mihoatra l'izy entina ty amin'ny kabine. De ozy lay ministra hoe fanapahan-kevitra ny raisina atao anatin'ny filan-kevitry ministra. Ny atao hoe filan-kevitry ministra tompoko lasy tompoko vavy de fivorian'ny mpikambana anatin'ny gouvernement zay tary amin'ny filohan'ny republika miaraka amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ireo mpikambana anatin'ny gouvernement zay ahitana ministra, vice ministra, secrétaire d'État. De lasitsika ny karikaroka 23 février 2022 ny resaka an'izany ve ny filan-kevitry ministra ny amin'ny resaka bagage à main, ny ordinateur sy ny sisa zany namana technicienne, fa rehefa mivakitsika le izy tsisy an'izany ao. Na lay communication conjointe io zany niarahan'le ministère ny transport niaraka amin'ny affaires étrangères niaraka tamin'ny tourisme sy sisa tsy miresaka an'izany mihitsy ny ao anatin'izany. Ty zany anisan'isy communiqué anankiray mikasika ny reprise amin'izay mety ouverture ny réouverture ny frontière 5 mars zany. Fanomanana an'izany zany hoe isokatra ny sisy tany. Fa tsy miresaka an'izany mihitsy io. Adino ve ny nanoratra an'izany fanapahan-kevitra goavana ane zany fanapahan-kevitra zany de tsy nisoratana ve tao anatin'ny communiqué NCM 23 février 2022. Akoatran'ity misy anko ray raisina isaky ny ray département ministériel fa tsy miresaka an'izany izy. Ao ministère ny tourisme, ao ministère ny affaires étrangères, ao ministère ny industrialisation, ny commerce sy ny consommation, ao ministère ny transport sy météorologie, ao ministère ny santé publique. Fa rehefa miresaka izy de contenu ozy izy ny baisse ny Covid tamin'ny 2019 sy sisa dia isokatra ny frontière amin'ny 5 mars. De ao ny fepetra samihafa mifanaraka amin'izany. Zay misy fampiresahana amin'ireo compagnie aérienne zany. De tsisy miresaka an'izany resahan'izany. De mandainga zany le ministre ny transport. Satria ny atao hoe notapahana tamin'ny filan-kevitry ministra dia zavatra avoaka amin'ny alalan'ny communiqué officiel. De inona zany fepetra raisina an'le ministra zay milaza vaovao tsy marina amina trangy ohatran'izao. Satria zareo ihany no niresaka ny alin'io omaly hoe tsy marina ny resahana an'izany tao anatin'ny filan-kevitry ministra. De lasa ny rectifier an'le langaziny le ministra
satria hita mafy loatra le zavatra nasorenany rehetra le izy hoe tena misy lozany ateraka zany ordinateur portable na laptop atao any amin'ny sotro zany ary zany manaprofo tsy fahaizan-draharaha satria nalay fanapahan-kevitra ndraisiny teo anivon'ny organisation de l'aviation civile internationale azy OACI de tsy fantatry ilay ministra akory ny hoe efa nisy fanapahan-kevitra efa niraisina melo zany taorina trangan-javatra maro nisy eo taorina ny taona 2024 2024 ny amin'ny aleo andraisana fanapahan-kevitra ranga ny tsy andefasana amina resaka solosaina ohatrandreny indrindra misy an'ilay batterie lithium zany de hoe notsika aloha satria niriktifian'ny langazina nanao demantiny tenany ihany ane nanaovany an'izay fa nazava-kevitry ny zavatra nyresahany tsy nety zay ny marainy an'iny ny alina an'iny izy de nanazavany hevitra mikasika indrindra momba an'le solosaina indray hoe notsika ty le izy zotony matao amin'ny TVM misy fanamariana kely koa mbola tiako anampina an'le izy mikasika ny ordinateur sy ny tablety zay mampisy resabe ihany koa nyresahana tanatin'ny conseil des ministres araky ny fanadiadiana azo zany fa afahana manao trafika ihany koa ny resaka ordinateur soloiny zareo ny batterie soloiny zareo ny plaka ao anatin'ny ordinateur de hitondrana volamena fa rehefa natao zany ny fifandiniana tamin'ny mpiandraikitra ny fadiseranana dia fantatra fa manana fitaovana itilinany zany ny fadiseranantsika ny douanetsika zany ka dikan'izay dia azo entina ny ordinateur sy ny tablette any anivony any anatiny kabine zany manomboka eto ary tiako ihany manamarika fa mbola tsy miatra ity fepetra ty fa mbola anatiny fandiniana atsika rehefa mazava zany ny lalakombana ny tadidokanga mifanaraka tsara am'ireo mpisehatra rehetrarehetra reo dia ho effective am'izay ty mesure no raisina itya ary handeha any am'izany hoe sûreté économique zany i Madagasikara zay no tena tanjona anatin'izy ty tena ninitsika nalefa mihitsy les deux versions les versions maraina sy les versions alina lay ministra ray ihany nefa no miresaka am'ireo fa izy ty zany tompoko lasy tompoko vavy lay tokotaniny mihitsy ny kay tsy hainy le tokotaniny le tena anazy mihitsy ny kay tsy hainy le fitaovana ao anatiny le toerana izay tena misy an'le départementany le ny vato manao an'le fisavana zany satria ny alina an'iny ga ministra maraina izy miteny an'le hoe ao anatin'le ordinateur any solony zareo ny batterie an'le izy de apetrany any sy miplaky de solony volamena le izy ny alina an'iny izy miteny zay ny anaovany zareo am'le trafika an'izy fa zao rehefa mifampidiniana tamin'ny tompona andraikitra eo anevo mifadiseranana de zao misy fitaovanao ka le tokotany mihitsy ny zany tsy fatany fa misy fitaovana azo anaovana fitiliana ao anatiny zany seranana lehibe zany de inona ary zany le andraikitry le ministra inona zany mba andrasana an'le ministra satria le fanapahan-kevitra tsy fatana hoe misy fanapahan-kevitra mifamatitra ny organisation amin'ny aviation civile internationale ane zany OACI faro tsy fatany ny ao anatin'le tokotany lay misy an'lay seranam-piaramanidina ifamezivezena sy ny danger ateraka zany amina loza famovozana anabakabaka ary efa nisy ny trango zany hoe amin'ny alalan'ireny vato aratra ireny no nitrangany zay mety ho firetana sy fipoahana tam'zany zany ny tena danger lehibe zany de zany na tonga an'le organisation internationale zay mikasika amin'ny fitaterana anabakabaka hoe mandray fepetra itsika fa reto namana teknisianina zay andefan'le izy dia tsy sevitra tsy azo alefa any am'soto reo fa aloha any amin'ny kabine ary matetika konge ny tompona andraikitra sy ny olona samy hafa mba miasa any amin'ny kabine any amin'ny toerana zay afahany manao izany ao anaty fiaramanidiny rakaraky ny toerana misy azy
fa tsy fantatra le ministra le izy ay ty tokotany ity ka raha miteraka izy zany hoe miteny izy zany hoe ny 900 mifanodranona rena tsokosoko de amin'ny alalan'ny bagaza ma ny resaka volamena de ampidirina anatin'ny ordinateur de soloina ny plaque sy ny batterie tompoko faiza miasa amin'ny fitondram-panjakana izany manafara fitaovana ahafahana mitily an'ireo arena kibony tany misy manondrana tsokosoko manafara fitaovana amafisy ny fiofanana eo anivon'ny faditseranana eo anivon'ireo zandary sy ho an'ny mpiasa rehetrarehetra eo anivon'izany serana mpiaramanidiny zany fa tsy manova ny fepetra zay efa niraisy ny sehatra iraisam-pirenena satria izao fepetra ny raisitsika zao de mandingana amin'ny fepetra ny raisy ny sehatra iraisam-pirenena izany zay nge le izy de avy eo miverin-dalana le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le ministra hoe eny ary rehefa natao mifandiniana mialohan'lay fakana fanapahan-kevitra tokony efa misy dinika ary ny tena mampime tao anatin'le izy mifonosiny tao anatin'le adevitra foana ilay filohan'ny repoblika sy lay premier ministre sy membre ny gouvernement rehetra hoe nresahana tao anatin'ny filakevitry ministra io nresahana tao anatin'ny filakevitry ministra io nresahana tao anatin'ny filakevitry ministra io dikan'izany zany au courant an'io ny filoham-pirenena ny PM membre ny gouvernement fa tsisy ny teny nanaiky daholo fa rehefa nandely izy tety anivon'ny vahoaka rehetrarehetra tety anivon'ny réseaux sociaux de niempotra le fitondram-panjakana zay zany adevitra mahabe eritreritra mihitsy ny amina hoe tena mbola azo inona ave le fitondram-panjakana le gouvernement ve tena afaka enona mihitsy ny hoe ahavita ny asany atsaka ny sandavany ve le gouvernement raha ohatra ka ohatran'izao le fomba fitantanana n'le firenena le sampikambana ao anatin'le départementa tsy mifakafantatra vaovao zay ray de tonga de mainka hiaro an'le ministra eny anivon'ny réseaux sociaux le ministra miteny finosiny ao anatin'le conseil de ministre ny 23 février lay filoham-pirenena le conseil de ministre rehefa vakina ny communiqué tsy misy miresaka ny zavatra resahany de lasa izy manao démenti indray am'le zavatra raisina fana démenti ny renina tiana na sy tiany tsy sady mifiry taorina conférence de presse ataonao miresaka anao ary amin'ny TVM ary mialohan'io misy ny page zay pomba amin'ny fitondrana miresaka hoe bedy fanasaina nanitsy ny zavatra resahan'ilay ministra zany ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena zany de inona ny développement inona ny fampandrosoana azo antenaina ny reto fitondram-panjakany reto inona zany ho an'ity département angeza be ty ho an'ny transport rehefa miresaka transport tsika de transport fluvial transport maritime transport terrestre transport aérien inona zany no andrasantsika amin'izao mba fampandrosoana ho hitan'izany problema daholo ty an-dranomasina problema ty an-dranomamy problema ty an-tanety problema nabakabaka de aiza foana zany le lalàna tsisy fatana donc tsy zakan'le ministera ane zany voasaritsarina ihany ny fomba nytantanany ministera tamin'izy tao amin'ny sport ka iny manko resaka terrain synthétique iny resaka barea iny resaka apolesta o zay tany antsinanana zay taloha mba te hanabokibokina sy ny sisa kely ohatrohatran'izany iny tsy manambany an'le ministera tsika fa ministera goavambe io mifamatotra ny tanora fa mety tsy de hita le fahaiza manao antao satria midina mandeha any amina maison des jeunes samy hafa izy tokony mijery ny institut na national de la jeunesse INJ le Riacarion mety mandeha mijery an'ilay fametrahana terrain synthétique samy hafa izy na hoe mety mandinika na nanganana piscine olympique ohatrohatran'izany fa rehefa tonga ato anatin'le ministère ngeza be de misavoritaka ny lohan'le tompona andraiki-panjakana reny tena mahamenatra reny tena mahamenatra reny hoe ao anatin'ny ray andro 24 heures ianao adevitra taratasy ny mpikambana ao anatin'ny départementanao manao conférence de presse avy eo anao manao démenti any amin'ny TVM
ianao manao conférence de presse tsy le valiza roulette ny resanao manokatra adevitra vaovao ndray ianao hamelezan'ny olona anao any anatin'ilay hoe ordi portable de amin'io tsy mahafantatra akory ianao nefa ianao ministre ny transport hoe misy lalàna napetraky no asi tamin'ny 2016 miresaka indrindra amina lafin-javatra ohatran'ireny sy amina fomba fitondrana entana zay mandeha any amin'ny kabinina sy makany amin'ny sota dian'izay tsy mamaky texte le olona alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra io folakevitra io ministre io nge rehefa mandeha ny adevitra isaky ny départementa ministérialy rehefa misy adevitra ray hoentina ministera na misy adevitra ray zay entin'ny PM na hoentin'ny président de république de iedikevitra zany de mikaroka texte mahakasika an'izany aloha sao de mifanisaka texte raha ohatra ka tsy voavahan'le tompona ndraiky teo anivon'ny gouvernement de manontany technician misy technician miassiste an'izany raha tsy voavaly eo de mety manontany technician ivela mihitsiny lay ministre tompona ndraikitra ohatra raha ohatra mbola sarotra mifandraisana fanapahan-kevitra tsy voaterina raisiny eo ny fanapahan-kevitra mikasika an'iny fa akana fotoana manokana de dinihana ny am'izany zay le izy ka ohatran'izao tsika rehefa mijery zavatra ohatran'izao de le crédibilité an'le fanjakana mihitsy no voahososy am'izao aza kivinareo aza malahelo aza tezitra aza lagy raha ohatra ka resana am'izay le crédibilité an'le fanjakana mihitsy no voaresaka ao anatin'izao satria tena tsy voasamba nisy fanapahan-kevitra ohatran'izao hoe tsy mifakafantatra décision tsy mifakafantatra inona moty izy ty andraikitra lay eo anivon'ny samy tompona andraikitra de mbola miverina foana ny adevitra nresahantsika hoy ny député Tim hoe ataoviny motion de censure tsy mahavita ny asan'ireo no ny anton'izao no ny anton'izao no ny anton'izao fito izy ao voaresaka ao anatin'izany adevitra izany horesako amintsika eto reto izy reto ao zany inflation fitongana ny vidim-piainana ao ny tsy fahaiza mitatana ao ny tsy fitazomana ny teny nomena promesse non tenu ao ny tsy fanajana ny fanjakana tandalana ao ny tsy fametrahana ho zava-dehibe ny refonde totale ao ny scandale ao ny insécurité de io tsika mahita amin'ny réseaux sociaux alohan'ny hiditra eto mbola mivezivezy kely mijery vaovao ihany miala amin'ny prime ministre miala amin'ny prime ministre esory andriamatoa filohan'ny république tsy misy beda be mpikambina amin'ny gouvernement tsy mahavaly ny zavatra tadiavinao de afaka iambolana ndray ve tompoko de manova mpikambana ny gouvernement zany nge efa zany ny zavatra eny fa ry zareo ihany nareo ihany miantso nitoerinareo le proposition na motion de censure ameny député Tim fa androany nareo omaly nareo de fa niantso ndray tena esory marina andriamatoa filoha fa tsy mifakaiza moa zany miforma fotsy miova mety fandravana gouvernement tamin'ny endriny ray manontolo ny atao fa mety tsy miditra motion de censure raha zay no aingana alefaso tompoko fa mijaly le vahoaka motion de censure mbola miandry ny réunion ordinaire eo anivon'ny assemblée nationale de ataony fepetra rehetrarehetra izorana am'izany araka ny nambarany député Mamra Bendrina amin'ny forme fa raha ohatra ka ho accélérenareo le izy alefaso fa ny concertation nationale koa tsy maintsy mandeha satria iny resaka gouvernement iny fa ny resaka tontolo mpifidianana ny resaka ACC ny resaka lafin-javatra maro momba tsy fandrimpahalemana rang dossier sy ny rehetrarehetra mandeha daholo zany rehetrarehetra zany hatramina constitution mila dinihany zany dikany tsy mahafoana ny concertation nationale ny adevitra mandeha ohatran'izao ka io atsipony tady natandroko ny omby atsipony teny eny am-pomy malala zavatra resahantsika eto de apetraka mazava tsara mihitsy ny aminy hoe tsy mbola nisy fanjakana ohatran'izao tao anatin'ny 10 taona tsy mbola misy gouvernement kototo ohatran'izao tao anatin'ny 10 taona ary tsy mbola misy fandraisana fanapahan-kevitra taratasy brouillon ohatran'izao tao anatin'ny 10 taona ka raha mahatsapa-teny ianareo fa mandiso fanantenana tsy mety ny zavatra ataonareo manala baraka firenena tompoko mametra fialana fa fahendreny zany zay na marana antsika ny fandarina tamin'ity androany valomarsa talata fa 9 volana marsa ity raha pitso indray tsika de adevitra hafa indray miaraka amin'ny solombavam-baoaka hafa indray no entintsika eo everitsika fa
mba misy zavatra azo no ratovina no raisina no enona zavatra nresahantsika teo ary mino isika fa mba ifarany eo la endrika skandale sy tsy faiza mitatana sy tsy faiza mitondra ho an'le fitondram-panjakana fa mba hoanana ho avy mamiratra le firenena zay ny mba faniritsika saingy io moa zany de votry ny hoe sakafo maraina toandro arivo ohatra ny fanafodin'ny dokotera ihany io MMS matin midi soir na hoe ohatra ny paracetamol ihany io roa maraina roa atoandro roa arivo le fiainan'le firenena ka micrée scandale micrée tsy faiza mitata no faniritsika de tena mba handeha arak'le tokony mba ho lalalalan-kely ihany sy hoe tokony ho izy fa ho lalalalan-kely ihany le fiainan'le firenena ka mba ena mba hanitsindiany le mpitondra fanjakana le tompona andraikitra samy hafa fa mba hifantoka any am'izay zavatra mety mahasony vaoka isaona ny namana teknisianina makasitraka ny Rinarabe Mananjara makasitraka ny député Rambo niaraka tamintsika teo voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra ary dia misaotra ho antsika rehetra eto aterina sy any ampitan-dranomasina nanaraka hatramin'ny farany makasitraka tompo lasy tompo vavy